atiny ankohonan'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, nisy fitahim-panana ampidirina ao anatinao ao, fa mila mandresy an'ilay raha ao anatinao ao ianao. Mba le fitahim-panahy am'izay no lasa ara materialy eo amin'ny fiainanao. Be dia be ny adinao, ary mila vonina iady ianao, mila mahery mivavaka. Ianao zany zay mieritreritra hoe efa herintaona ivavahako any angamba mety matanjaka ara-panahy am'izay mahery mivavaka. Tsy a. Ny Baiboly dia milaza ny hoe fitiavana voalohany. Ahoana ny hoe fitiavana voalohany? Ianao vao tonga ao am' Jesosy iny mihitsy no miredareda mafy a, tena tsy azo sakanana amin'ny alalana vavaka, tena enjana raha ivavaka. Dia misy fotoana ianao mety ho reraka indray andro, dia miezaka ianao hiverina amin'ilay tamin'ny voalohany, fa tsy hoe mandeha milamindamina aloha ianao dia afaka telo taona any angamba mety mahery mivavaka be am'izay. Tsy ohatry zany. Raha vao lamindamina tamin'ny voalohany ianao, tsy ho hisy fotoana zany ianao hiredareda. Dikan'izany nareo vao tonga tato ato, eo mihitsy ianao no manararoatra manangana fototra ara-panahy, manangana fahamasinana. Saralahy anankiray Pimasy naverina tao am' Jesosy. Dia resaka taminy aho dia zay mifoka sigara ianao a, satria hitako teo am'molotrany. Enao zay mifoka. Ajanona aio raha tianao no hovain'Andriamanitra ny fiainanao, dia aza mifoka ny hotsona ianao. Dia ny andray zay andro manaraka, nanao nefa nijanona. Efa somary miena. Tsy ohatry zany le izy. Misy zavatra mila tonga dia avelanao mihitsy, ajanonao mihitsy, fa hiady am'izay ianao. Lazao ny namanao, tadidolo izy zavatra mbola tsy najanonao ia, fa ho ajanonao iny fanompo an'Andriamanitra ianao. Misy zavatra tsy alana tsy kelikely zany, fa fanapahan-kevitra iova fa hiaraka amin'Andriamanitra. Ireo olona tsy mety afaka sigara ao anaty fiangonana ireo, dia ireo olona tsy mety mijanona sigara. Misy ralahy maro efa tonga ao am' Jesosy fa tsy mety afaka sigara. Matoa izy tsy mety afaka, tsy mety nijanona, fa na afaka ny sasany nijanona. Mazava be zany a. Nanoratra tamiko Pasteur Iva, non Pasteur iza moa io, iza le any Agnilibe, Pasteur Christian fiangonatsika any Agnilibe nivanga en-drano. Lehibe ny tanàna aty aminay ozy manantona anahy fa te hiala amin'ny sigara papa, fa na inona no roana raha vao mpiala sigara olona. Ataovy mandray an' Jesosy izy dia manapa-kevitra hijanona amin'ny sigara. Mankasitraka papa ozy izy, fa tsisy fanaroano zany, miala ny fanana nikotina, fanana héroïne, fanana cocaïne, fana miasa ao anatin'ny avokavoka mitady setroka, fanapahan-kevitra io raha lasana bavy a, décision. Zay keo mba ny fatorany io tany am'izao tontolo zao. Maraina mandra-pariva ny andro, hatramin'ny fimpisahany ka hatramin'ny fodiany, dia mifoka zay. Eninay ka eninay rehetrarehetra fa tsy fanja ihany. Mafy be ny micro anareo dia eninay mianakavy ato. Dia rehefa tonga tao amin'ny tompo samy mijanona. Tsy Andriamanitra ke ny mampijanona anao amin'io, fa hery no meny anao, hery mahazanak'Andriamanitra, dia avelanao am'izay zay tokony avela rehetra. Izay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarana. Nandray an' Jesosy ianao a, dia nomena iny hery, pouvoir, lasa zanak'Andriamanitra. Dia ianao am'izay zany mampijanona zay zavatra rehetra hitanao hoe tsy mety a, ajanonao satria nomeny hery hijanonana ianao. Fa mateo ianao zany mbola mitohy, na ianao tsy nandray an' Jesosy, dia tsy vitanao no force ny vatanao hiala an'io, na ianao nandray fa mbola tianao le zavatra. Fa raha ianao vao tonga io novice ao am' Jesosy,
tonga ao amin'ny tompo raha am'izao ianao ny tsy mijanona am'izay tokony ho hijanonana dia hamatotra anao io zavatra io. Délivrance tsy mahafaka anao. Ny zavatra tianao tsy afaka na délivrance zany. Fa ny zavatra tsy tianao indray nefa tsy afaka ho samirery, afaka ao anaty vavaka sy fivadin-kanina. Ny amen anao. Mazava sa tsy mazava zany? Misy namana anankiray tsy mahazo ainy zay mahita azy satria mbola mifoka foana izy. Mba hajanony am'izay ty sigaranao ty rahalahy. Zangy eo izy te hiala fa tsy afaka. Ka maninona ary ny rehetrarehetra afaka inao rery. Ireo mpitory teny am-piangonan'ireo hatramin'ireo loholona pasteur ireo maro tamin'ireo no nifoka. Satria ty fiangonana misy atsika ty fiangonany olona adala niova fo. Le samy nanana ny adalany ny aratsiny niova daholo tonga ato fa ahoana ny adalanao rery ny tsy hiova ato. Na firy taonina ny ianao. Tokony mihitsy zany raha tonga ato fa tsy hainao ny diso mafy loatra. Dia nisy fotoana zay nankany aminy namangy azy satria maralao amin'ny tompo dia mifamangy. Tsy tady sakafo dia ilay ihany fa hifampahery. Dia izy amin'ny épicerie varotra sigara, le épicerie any tsy izy ny tompony fa ny fianakaviana. Dia izy eo dia mahita zay scotch eo amin'ny tanany. Inona rahalahy ny antony scotch amin'ny tananao ty? Am'izay za tsy mifoka sigara. Dia nifatorako hatramin'ny maraina ozy izy ty satria ty tanako ty ihany no mitana sigara io. Dia nifatorako. Tsy ho tananao io no mitady sigara fa ny any anatinao any. Marina sady isy zany. Tonga ny tolatolakandro mihetsiketsika ohatran'ny ciseau le tanana. Farany misy zavatra miteny ao anatiny any sory any scotch io sory na naka dia naprehitra. Satria ny décision na ny décision anao tsy mbola ao na ianao tsy mbola nandray an' Jesosy. Fa Jesosy hery ato anatsika afatsika miala amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Rahalasana bavy amin'ny anao vao tonga tato ato mihitsy no miredareda tsara. Misy sasany nge efa reradreraka ao e. Satria fa ela nandehanana izy dia lanilany soloka. Eno tsara fa misy olona efa diso zatra loatra nyty toerany ty. Na tonga ato azy izy na ny mivavaka vao tonga azy adininy. Fa tonga dia efa mikorana ny ataony. Fe voninahitra fe ny voninahitra dia eo dia miresadresaka na mivavaka vao tonga azy adininy. Satria efa diso zatra loatra nyty toerany ty izy. Ary na ny hirana azy efa mandehandeha ho azy. Hainy le hira na tsy mifantoka amin'iny azy izy dia efa mihira amin'izao fotsiny. Sady mihira miresaka. Satria efa diso zatra loatra izy. Ary tsy tafiditra ntsony izy ny ao anaty vavaka azy. Fa misy le vao tonga, le vao tao ao, mbola vao iry bazary ny atany masazy, dia efa miemponempona ny fony efa kaiko tonga ty am-piangonana zany. Ary vao maheno hira izy avy any dia miazakazaka mihitsy vao tonga eo mandoaliko misaotra anao ato fa tonga ato anatin'ity tranon'Andriamanitra ty na iandroany ampifantoy anompo anao ny atongavako mankasitraka to mifotsy voasakana teny an-dalana tsy tafajanona teny an-trano tany fa hidery anao sy anompo anao arian'ny teninao eto androany. Enao indray zany no anome aina an'ireo olona efa reradreraka ireo. Zany azava enao vao tonga vao tao ao aza manaiky findran'ny virus n'izay efa reradreraka. Fa misy efa ela nandianana dia efa mangozoozo. Efa tsy taitra loatra intsony. Eny fa nandray aman-dreny ara-panazy efa tsy dia zava-dehibe aminy loatra intsony. Fa ny an'ny sasany vao nitopazo an'ny lehilahy n'Andriamanitra maso tamin'ny vehivavy n'Andriamanitra maso toy izay hoe raisiko amin'ny anaran'i Jesosy.
masony jery fotsiny dio zay misy zavatra tranga amin'ny fiainako androany fotra nijereny maman za teo eny. Vavaka izy any an-trano eny misy dikany iny vehivavinao eny matoa nijery anazy Jesosy. Raisiko faminanina ho anazy zany. Mandrea tsara ve ianao? Misy karazana ara-panan'olona manana kalitao tsara be mihitsy. Dikan'izany raha lasiana vavy malala. Meteza ianao. Am'izao mihitsy no iredareda. Fa tsy afaka herintaona na afaka roa taona na afaka telo taona any. Raha sendra reraka ianao ary indray andro, inona ny ara-panahy iverenanao? Avereno tamin'ilay voalohany nefa tamin'ilay voalohany aza tsisy neneniny. Alléluia. Reo lehilahin'Andriamanitra vehivavin'Andriamanitra lasa lavitra eo manana fototra daholo reo. Ary arakaraky ny alalany fototra any ambany any fahana mampiakatra ny trano. Mivavaha ianao ao an-trano. Aza mijanona amin'izao fotsiny ianao. Andao hiady tsika. Mila mandresy ianao. Resinao ny ady saresan'ny mamanao. Resinao ny ady saresan'ny papanao. Resinao ny ady saresan'ny fianakavianao. Resinao ny fiainana izay naharesy ny havanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Vereno le verset teo azafady. Ary Joshua dia nanao arak'izay ny fanolazainy Mosesy taminy ka niady tamin'ny Amalekita izy. Ary Mosesy sy Arona sy Ora kosa niakatra ao an-tampony avoana. Inona ny zavatra hitantsika eto? Tsy niady rery Mosesy, fa nisy Arona sy Ora niaraka taminy. Mila manana Mosesy, mila manana Arona sy Ora ianao mba ho namanao. Hiara hiakatra eny amin'ny tampony avoana mba hiara hiady ho anao. Raha nasanatry Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely. Fa raha nampidiny ny tanany dia nahery kosa ny Amalekita. Avereo ny tsy mahazo reraka mihitsy. Azonao moa? Ery ambany ery misy olona miady. Ny lehilahy amin'ny Israely miady amin'ny lehilahy Amalekita tao Refidima eo. Dia Mosesy ndray miditra ao amin'ny tontolo ara-panahy ery ambony ery. Miaraka amin'ny Arona sy Ora. Dia manandratra tanana i Mosesy miaraka amin'ilay tena eny an-tanany izay efa nanokafan'ny ranomasina mena. Iny tena iny dia manambara finoana iny. Iny navitan'ny asa rehetra hatramin'izay. Dia iny no nitazominy. Raha lasana bavy, lay Andriamanitra nampandresanao tamin'ny adinao rehetra hatramin'izay no mbola hampandresanao amin'ny okanao manaraka eo. Hoento izy le tenao. Ilay nanokafanao ny ranomasina, ilay nanondronao an'ely iny hoento iny tampony avoana. Dikan'izany hoento koa ilay finoanao nandresanao ady maro hatramin'izay iny ihany koa ny mbola hoento. Finoana ny fiarahana amin'Andriamanitra. Finoana ny fiarahana amin'Andriamanitra. Hoento iny. Dia ianao izy miakatra eo an-tampony avoana. Dia rehefa manandratra tanana i Mosesy mitsangana miaraka amin'le tena, dia mahery ny Israely ery ambany ery ary resy ny Amalekita. Jereo tsara. Avereo ny rehefa nanandra tanana i Mosesy dia mahery ny Israely, resy ny Amalekita. Ny mahatonga an'izao fandresen'ny fiangonana zao zany dia misy inonao? Misy tanana misandratra ao. Le tanana misandratra dia midika vavaka. Vavaka. Vao niditra teto ateo satria nisy fatarana kely no ny antony manokana. Fa izy mbola le tara mbola afaka miditra eny. Dia hoy izy maman teto hoe
Eto feon-dehilahy mihitsy ny feo anao. Seho mihitsy fa misy lehilahy ato an-trano mivavaka. Dikan'izany hoe misy lehilahy mangina ao zany. Dia rehefa nijereko hoe firy moa lehilahy ato. Eko lehilahy reo zany eo miankinakina eo amin'ny seza eo daholo. Tsisy eno fa ny feon'ny vehivavy no eno. Nidina ny tanana Mosesy. Lefa sikely ty zavady. Nidina ny tanana Mosesy. Fa rehefa nisandratra ny tanana Mosesy teo na tsara izy teo, nahery ny Israely. Zany hoe ilay ady aranofo manko le ady ery ambany ery. Ara-material. Ara-material. Tsy ara-material fa aranofo tsy efa izy zay. Tsy efa zay malaza azy. Aranofo. Fa ambadika io aranofo misy combat spirituel ery ambony ery. Miankina am'le zavatra atao amin'ny tontolo ara-panahy ty zany, le zavatra mitranga ty amin'ny aranofo. Raha vao midina, raha vao misandratra ny tanany Mosesy, mivavaka Mosesy any amin'Andriamanitra, dia maninona tsara ny Israely? Mahery ny Israely, matanjaka ny lehilahy amin'ny Israely, ary malemy ny Amalekita. C'est le omaly comment opérer dans le monde spirituel. Ahoana no hietsena ao amin'ny tontolo ara-panahy. Miankina amin'ny zavatra ataontsika ato amin'ny tontolo ara-panahy, ny zavatra mitranga ty amin'ny hita maso raha lasana bavy. Fa maninona no niteny taminareo tamin'ny 1er novambra ariva hoe natolo Jehovah Andriamanitsika mahajanga satria ny zavatra nataonay tamin'ny tontolo ara-panahy. Zay teny lareny ny vory. Ny zavatra tonga tataonazy tezaraiko tamin'izy miralahy lehilahin'Andriamanitra. Prophète Iva sy docteur Mika, zao any zavatra atao anatiko zaraiko aminareo. Ataontsika hankariana any. Dia zao ny ataontsika. Zany vidy divay ao. Rany Kristy. Ho ampiasaintsika amin'ny zavatra ohatran'izao. Dia ozy indray ny anankiray. Zany ray nahazo taridalondro zao lehilahin'Andriamanitra. Anasa tanana amin'ny rano Jesosy. Sy anasa tongotra amin'ny rano Jesosy. Fa namasina divay andro any alina ozy izy. Satria ny tongotritsika natao conquérir territoire. Dia fenona ny rano Jesosy le tongotra, dia anitsaka tanàntsika, dia ny rano Jesosy ny manitsaka n'io tanàna io. Tozonay ny anankiray, ny taridalana azoko ndray. Nasain'Andriamanitra nividy divay fa tsy fatony atao iny. Fa nandeha fotsiny rehefa tonga tamina toerana anankiray, rano anankiray, dia ararao ao. Zany zavatra telo samihafa zany, hitambatra anankiray, dia ny résultat anankiray mazava tsara. Satria mifandray tsara. Forindray zay. Hoe amin'ny fotoana ohatrany ao nanaovantsika anazy, amin'ny telo tolakandro misy sport spirituel mivoa. Ahoana andray zany? Eli teny amin'ny tenibohatra Karmela, dia mpaminany ny bala aloha ny antso hatramin'ny mita tao vovonany. Fa tsy nilatsaka mihitsy ibala, tsy tonga ny afo. Fa tamin'ny fotoana ny fanato ariva, teo amin'ny telo tolakandro teo, no nanomboka ny antso Eli, dia nivoa ny varavarana tany amin'ny tontolo ara-panahy, latsaka ny afo. Tika zany amin'ny telo tsika. Izy zavatra ndray ataontsika. Avereny hoe tontolo ara-panahy. Raha lasaina mavitsika mila malala zavatra. Maro be misy tsy mampandeha ny fiainany maro eto amintsika eo. Misy olona manao zavatra amin'ny tontolo ara-panahy dia mihidy ny fiainanao. Ny azy miaina amina resaka lera, atsimo, avaratra ndray fa natsinanana. Isika mivavaka fotsiny tompo. Fa hoana mihitsy ty fiainako ty, vaky io ny Baiboly Jesosy. Amin'ny maso microscopique. Ary io tsara ny lehilahin'Andriamanitra rehefa mampianatra ozy izy. Mandrea tsara ve ianao? Amin'ny 20 alina nanao akanjo mena, t-shirt mena, soratra tsy mahazo resy, hatramina kapa menamena. Mandrea tsara ve ianao? Zay le hoe miopere eo amin'ny tontolo ara-panahy. Miaraka amin'ilay rano Jesosy. Nivavaka ho an'ny divay, ho tonga rano Jesosy. Satria ny tanàna nisy namatotra.
ran'olona maro nefa latsaka tamin'ity tanàna ity tany amin'ny taona anankiray tany aloha tany ho an'izy io raha io ho an'ny satana dia fezany satana ny tanàna. La loi de l'équivalence raha ihany no miady amina raha ka tsy ran'olona tsony no alatsaka fa ny rany zanak'Andriamanitra. Ary Jesosy nilaza hoe ity ozy na rako inona le niraisany tamin'iny fotoana iny ranom-boloboka na divay. Dikan'izany tsy hitady le rany antsony ianao fa mangala divay amasino tonga rany hoentinao iady amin'izany rany vitanana ny tanàna izany. Io Pasteur Charline nresaka tamiko ndray mandeha dada ozy satria izy mitondra asan'Andriamanitra any amin'ny toerana anankiray zay tsy omeko eto ny anarany satria reko omeko ny tantarany. Nisy fotoana aloha izy ohatrany nahita cercueil tao amin'ny douche-le fiangonana tsy zany izy nofy moa iny sa hitanao maso nofy dia za fa nisy fotoana nahita anazy io ara-panahy maty ho faty tamin'izany any vavako anao dia nandroaka fanana vavatesany tsy haiko na tadidinao. Misy zavatra nge hitako aminareo nandray fa za tsy miteny fa rehefa ny vavako azy fotsiny afanany vavatesany nandroako satria mahita anazy ho faty zany any dia nandroako le izy dia mise manifesté dia nahita amin'izay izy tao amin'ny nofony ao amin'ny douche-ny fiangonana nahita cercueil izy zay dia teo ambonin'ny altarany zareo mihitsy nisy aboaly inona hoa zany aboaly zany aboaly ohatrany tranom-bitsika reny ohatrany toviny tany le izy zay hita maso ndray iny aty zay ambonina altesa say grave ambonina inona hoe azafady altara dia inona ny ao inona veny vitsika moa tao sa tsisy vitsika nanao an'le vo nanao an'io altara io zay dia ny vavana zany nanaovanay an'le altara dia rehefa avy eo nisy kakazo motraka teo dia nisoloina dia niteneniko tamin'le olona hoe soloa io kakazo amantsy fa simba tiano an'ny aboaly dia ny tena nagaga dada any ambanin'ny tany any tsy takatry ny tany akoatran'izao rehefa nataon'le olona le izy dia tsy vita tonga za zany dia namboariko zavatra io nangadiko le lavaka ny zavatra hitako tao zany radaka tapaka ny tongony ilany masony ilany potsitra tao anatin'le lavaka nefa maina le lavaka maina le tany fa rehefa n'olo an'le kakazo tsy vitan'le olona zany dia nataoko le izy nangadiko lalina zany amin'ny altara io eo amin'ny altara io raha lasana mbady andraso aloha andraso tsika io tonga tsy hoe miresaka fotsiny fa sady mampianatra andraso inona ny zavatra tokony hisy eto amin'ny altara anjely zay efa niteny taminareo to amin'ny nanokanana ny altara hisy anjely eto dia rehefa nitoriteny rehefa teto profety iva omaly dia nanantona moramora izy dia niteny hoe lelan'Andriamanitra ozy izy maheno présence angélika eto zao fa mila ozy misy manao fanatotra ny fiangonana atao eto amin'ity altara eto mihitsy hiactivena hiconnectevana amin'izany présence ny anjely zany ho any amin'ny fiainanao io anjely io zay nge le dikany mba tsy hijanona ety any zany lay anjely fa ho any amin'ny fiainanao any hiasany amin'ny fiainanao any lay anjely eno tsara fa omeko anao daholo reto ahafantaranao azy tsara indra daholo moa ny asany anjely ao anaty baiboly misy fotoana ny anjely mitondra fanasitranana izy no nanetsika ny ranony Betesda zay niroboka teo voalohany sitrana anjely nitondra fanasitranana misy fotoana nisy anjely nitondra sakafo tamin'ny Eli mofo eno tamin'ny vato mahamay misy fotoana nisy anjely namorona vola tao ambavan'ny trondro rehefa tsy nisy vola andoavana etra tamin'ny andron'i Jesosy sy Petera nisy fotoana ny anjely namoaka ny Petera sy Jaona tao an-tranomaizina dikan'izany ny anjely afaka hiasana amin'ny fiainanao any ara-pahasalamana ara-bola ara-tsakafo ara-pahamatsiana amin'ny dosie karakarainao any dia afaka ka lay anjely eto amin'ny altara ka mba hatongavany any aminao any fa tsy hoe nijanona eto fotsiny dia mila connectenao amin'ny alalana fanatitra atao eto amin'ny altara mandeha tsara venao zay ny hoe loi spirituel
lalàna ra-panahy sady lalàna lanitra. Zay lay antony. Dia hitanao fa tsy mandeha rery ianao fa misy anjely miaraka aminao. Misy ianao tsy mila mahita hoe aiza le anjely amin'izao. Fa eo amin'ny fiainanao ho hitanao fa misy zavatra mivaha ho azy, misy zavatra tonga ho azy, misy zavatra ohatrany hoe automatika izany. Tsy izany eo ambadika izay fa lay anjely manompo eto amin'ny altara ny fanahy ny voninahitra rehefa miaraka aminao any. Oh, mahitany io anjely io. I Abrahama niteny tamin'ny Isaka. Tsy Isaka. I Abrahama niteny tamin'ny mpanompony, zaho zay efa ho faty dia ndany ianao maka vady ho an'i Isaka zanako. Mantsy ny mpanompony. Fa ny anjely izay nitantana mandrakariva hitarika anao. Anjely no nitondra ny ho mpanompo tany amin'ilay vehivavy ho vadiny Isaka. Misy anjely koa zany mitondra any amin'ny mariage tsy mareteka ao amin'i Jesosy. Fotoana tsy fantany hoe aiza no alehako, inona ny ataoko ahoana ary ty, fa ny anjely hitondra anao, iorienté anao any amin'ny olona anjara voatendrinao. Tsara fantatsika zany fa tsy hoe nanatitra vola fotsiny tsika teto dia misaotra tompo mankasitraka. Sasany indray za malahelo, efa lany tamin'ny fanatitra ny anakay omaly iny, tsisy tsony. Fa mila takatra hoe inona ny impact an'le zavatra omaly. Teneno ny namanao, ry namako hoe ny fiantraika an'le zavatra omaly dia ny anjely miaraka aminao amin'ny fiainanao. Mandrea tsara ve anao raha lasana bava malala? Anjely no nitantana olona anankiray fotsiny, ray tonga tao amiko tany Amoramanga nanokatra lalana ho any ivelany. Dia zay no nahitako ny any an-dafy voalohany dia nanomboka teo ho toerana falehako ny any. Amen. Anjely. Alléluia. Nisy taona tamin'ny andro nanolorako tena hanao en plein temps amin'ny asan'Andriamanitra satria nandinika lalina zay en plein temps amin'itony asan'ny tompo itony. Satria tia asy ty. Raha any amin'ny katolika izy dia religieuse. Tsy zay? Sa tsy zay zay? Religieuse. Dia zay efa maromaro no mahita fa za manana ositra mitory-teny any anatiko. Dia rehefa mitory-teny tena eny mihitsy hoe tsy zavatra nianarako zany, fa zavatra napetraka Andriamanitra ao anatiko. Ary na za koa za tsy nianatra lizy. Satria zavatra hafa ny nataoko teny amin'ny ambaratonga ambony, zavatra hafa ny nataoko teny amin'ny ambaratonga ambany. Vocabulaire-ko manokana ilay ambaratonga ambany. Version zay. Fa rehefa nandray an Jesosy any nanomboka nitory teny, eno mihitsy hoe misy zavatra misosasosa avy any anatiko avy any. Dia ozany rahalahy zay efa en plein temps namanay ianao. Zaho aza ataonareo an'izany satria halako. Ile fasako hoe ahoana moa en plein temps dia ao zany mamaky baiboly dia mitory teny dia mivavaka foana dia zay foana zany no fiainako. Sanatria amiko zany. Aleoko mivavaka manompo n'Andriamanitra fa misy activité hafa ataoko any ambadika any. Tsy resaka fitiavam-bola le tanjony fa zay ny fiainana normal. Fa za zany hoa dia hidy ao an-tranon'Andriamanitra. Ohatra ny gadra amin'izany, sa tsy miditra amin'izany. Ho namanay anao rahalahy, zaza ataonareo an'izany hitan'zareo somary miova ny voamasoko mandeha foana izy anankiroa dia manomboka mangino reo. Satria tsy tiako. Fa pasteur anahy indray mahita ana mitory teny ery die miresadresaka izy dia le olona iresahany ao fa mpiresaka amiko pasteur akeo nge mijery anao dia miteny hoe miasa ny fanamasina rahalahy. Miasa ny ho plein temps io rehefa kelikely eo majery anareo. Tamin'ny fotoana tsy ampoiziko niodina avy tany anatiko ato hoe miditra en plein temps ianao amin'ny asan'Andriamanitra. Ajanony tanteraka ny raha rehetrarehetra any ambadika fa anantsoiko anao ho ato amin'ny asako ianao. Nanantona ray aman-dreny anankiray loholon'ny fiangonana dia nanao fanatotra ny tenako. Za zany offrande. Mandray anavy ianao tia ray aman-dreny.
mitondra ny tenako ho fanatitra ao amin'ny asan'Andriamanitra, fanatitra ao an'Andriamanitra. Tsy zay ny vocabulaire nampiasaiko fa zao vao mampiasa an'izay. Hanompo an'Andriamanitra, andehanao ny asan'Andriamanitra. Dia nomeny ana daholo ny zavatsarotra atao anatin'ny asa. Rahalahy Isidore, mafy ange zany ozy. Raha amin'ny terme fampiasa amin'izao tontolo izao dia commando. Vonina ao aho. Fa ny apôstôly Paoly zao hitako anatin'ny Baiboly. Vaky sambo teny ambony ranomasina, 3 andro sy 3 alina teny ambony lalina. Efa hitako daholo reny. Vonina ninina zava-misy. Fa mandray antso atao anaty koa hanao ny asan'Andriamanitra amin'ny fiainako rehetra. Latsaka ny ranomasina ny tomany izy. Satria izy efa fotsy volo. Ny mbola tsisy solana ny kely ny fa somary efa maromaro mazavazavato zao. Ary ny voloko mbola maitso tanteraka amin'izay izy efa misy 5 angamba ny fotsy voloko ao. Ny mampalatsaka ny ranomasina kosa. Tamin'izaho mbola tanora ohatra anao, tsy mba nahatsiaro an'izany. Fa za efa lehibe zao zay vao manao ny asan'Andriamanitra. Teo eo amin'ny toerako izy zany. Satria fantany fa nandeha izy efa voafetotra. Fa zay hazo vao maniry. Izy izy tsy misy karama, efa fantatro zany. Omemena akanjo ihany nareo izy dia omemena ny anazy ho azaraiko. Nafametran-tanana sisa natao fa tsisy ho teneniny intsony. Sabotsiny iny amin'ny toroteneny ambany vohatra, miaraka amina kirany ilona. Pataloha foritra, ohatra ny hiditra anaty rano reny. Mbola tadidiko chemise fibrane. Maro aminareo tsy mba fantatra fibrane zany re. Hainareo fibrane zany? Nahodikodigny teo fotsiny raha. Taminay tamin'ny taona 90 tany zany. Coco rasé. Tadidiko tsara. Dia za eo pitariana amin'ny fotoana. Satria solo olona andeha toroteny ao. Any ambany voatra amin'ilay fiangonana fanaovako missionnaire. Tonga ny afatra avy any. Mitoroteny anao any amin'ny fohy be ony après-midi. Ozy pasteur. Pasteur Ihertina le omaly tetiny. Andriamanitra voanomboka aty dia efa izany sady. Andro sabata be ty olona firiny ao. Lasa tonga dia nitsoka any anaty ala anatin'ny alangavo any. Tompo tsy vitako zany. Te tsoka fa tsy toka andeha ho aizy, rifatra fa tsy toka andeha ho aizy. Dia matsiaro an'i Jona izay nandositra ny asan'ny Tompo. Ahoana ny amakiko an'ireo olona marobe ireo. Zaka kakazo vao maniry ty andimy an'ireo kininina efa miroborobo be io androany. Ka raha ny olona za tsy ady ve ny maso ny jery ana eo inona koa ny ataony ty rahalahy kely vao manomboka ty eto. Za mitarika fotoana efa tsisy mandeha amin'izay laona intsony ny fitariako satria zaho ny toroteny après-midi. Fa eo vita le fitariako fotoana raisiko ny bisikileta niazakazaka mafy ho any amin'ny fohy be any Tamatavy. Feno ny olona ary feno hatrany atokotany écran ny jerena ny atokotany. Jerena ny ao am-piangonana. Dia misy toerana fipetrahana pasteur sy mpitoroteny mpitarika fotoana aloha eo. Fa za any arena be any atokotany any misitrika engany ka tsy hitany reto andro na dia efa tonga eto azy. Sady mangovotra ny tongotra. Efa kaikaiky amin'izay le fotoana. Tsy haiko ino nisy rahalahy anankiray miala very amin'le fitoerana pasteur iny hitady anazy ano ahiny zao. Mbola nisy nahita ihany ateo Andriamanitra. Za zany sady vonona no milefa. Enao ny rahalahy mankanisa ry aloha ry. Eno avy aho. Dia very ny fatsianiko tsara. Ny za amin'io efa trouble. Mankanisa ry ony. Eno rahalahy avy aho. Za efa mikoropaka. Tonga tany. Arakaraka ny mampakaiky le fotoana ekarako eo. Tsy voatanako io tongotro. Raha lasana bavy tena misy ny atao hoe tongotra mangovotra. Tsy haiko nefa nahazo anao zany.
Sy vajaniko fa tsy voatana farany napiko. Hetsiketseko am'izay satria efa tsy tanaka. Ya. Isy rahalahy anankiray moa rahalahy mahafinaritra hiakateto zao tonany avan'Andriamanitra. Tsy ary nisy teto mihitsy zany voambolana zany. Fa pasteur olona miakatreo fa nisy rahalahy mahafinaritra. Ampiakarina te de mbola présenté ny ela be tsy hitany tongotra efa mangovitra io. De za vao maika hitany olona io ny ataoko eo. Ty costume micro meo anaranga io fa ela be menatra eto androany. Nraisiko ny micro vita ny toriteny de vao tapitra ny toriteny fantatry fa hodokafany olona sady ho félicité-ny olona no arabainy olona. Zareo mamarana vavaka iny zareo mikipona laiko ny bisikletako lasa nitsoka. Raha dokodokafana eto mienjera androany fa hodin'akondro zany. Za vao anomboka tsy tiako hodokafana. Mbola andeha lavitra. Mandeha tsara vera lasana vavalany. Za koa menatra hitangoronana zareo satria raha vao mirava ny fotoana aty amiko daholo ny maso. Elako eto. Ao ny enatra, ao ny fiarovan-tena, ao ny etaeta. Halleluja. Rehefa tonga tany dia nisy vaviantitra anankiray. Ranada satria zay ny fiantsonanay tamin'izay fotoana zay. Rahalahy na ranada. Tsy le ranada pakarano ery amin'ny pompe jeton. Aminenao le satria nametra tanana tany ambanivohitra alohan'ny andehanana any ambony pôlpitra. Enao nametra tanana teo le olona nametra tanana taminao iny. Za nahita volamena. Nanarona anao manomboka eny tampoloka hatrany amin'ny falady. Vaviantitra anankiray mahery mitady an'Andriamanitra ao anaty fiangonana. Ary izy ozy tsotriny tsy tanora le hitako fa misy volombava antitra kanefa dia volamena manomboka eo tampon-dohany ka hatrany am-palady. Tsy fantatra hoe inona ny dikan'izany aho. Fa taty aoriana taty rehefa mamaky Baiboly dia mahita hoe diloilo volamena. Zany hoe ositra zany nedina eny. Ary le dika le ohatrany hoe antitra dia tsy zavatra tanoranora io zavatra io. Halleluja. Fa karazana maneho hoe antom-panahy voalohany indrindra. Hoe Andriamanitra hiaraka aminao satria Andriamanitra raha vao seho ao anatin'ny Baiboly tsy miseho amin'le mahatanora mihitsy. Fa ilay fahagola ozy izy. Ny lohany takany volo noho ny fotsy. Zay le dika le hoe ohatrany antitra fa tsy tanora le hita teo fa feno volamena. Tiako resahana aminao dia zao. Misy zavatra piarahana Andriamanitra amin'ny olona. Ary io ny tokony nanomboka teo rehefa noasan'Andriamanitra hoe misy zavatra miaraka amiko. Misy ositra miaraka amiko. Halleluja. Ka naizanaizana mitory-teny anaty cellule, na eny an-dalana na amin'ny radio na ao amin'ny télé. Ny zavatra fantatra dia zao, olona nosoran'Andriamanitra ary mitory miaraka amin'izay ositra izay, manasitrana miaraka amin'izay ositra izay, miasa miaraka amin'izay ositra izay. Ary zay ny tokony Jesosy rehefa niasa izy, ilay miara-miasa aminy eo anilany. Ozy izy hoe, ilay naniraka dia eto amiko. Mandrea tsara ve ianao? Ezekela ao amin'ny Ezekela 37 ozy hoe, tao amiko ny tanan'i Jehova. Zany hoe ny tokony olona ny ran'Andriamanitra dia le miaraka aminy. Alaverina raha lasana ambavy. Ny olona tsika maherery tsy vetrehitra hoe misy zavatra miaraka amintsika. Ny tokony apôstôly dia niteny Jesosy hoe indro izao momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao. Rehefa miasa ireo dia ny tokony dia zao Jesosy miaraka amintsika. Omaly zany votsitra teto hoe je serai avec vous. Tsy zay hoe eo aminao mandrakariva. Ny fanatrehiko eo fo. Zay mba secret zay resako anao zay. Sa rehefa mitory eto tsy Isidore Andrianirina eto fa misy miaraka amiko eto. Dia ny zavatra nyseho omaly amin'izay satria tonga amin'ilay omaly le resaka. Niaktivenao ilay anjely eto amin'ny altara eto. Miaraka aminao any amin'izay ny raha lasana vavamalana. Alléluia. Ao mombanao izy amin'ny arabola, mombanao izy amina mariage, mombanao izy amina fanokafan-dalana, mombanao izy amina fahitam-pity. Tovy alléluia raha lasana vavamalala. Io anjely io mbola nitantana olona tonga teo amiko.
nanokatra ho amina fiainana lehibe ho amin'ny fiainana ambony. Ka zay ny zavatra nitranga omaly lay anjely teto. Tena nantona mo docteur Mika omaly confirmation le zavatra azoko izy tenen'ny prophète io fa za eo mpivavahana eo dia mahita anjely izy tondra afo andorana ilay fanatitra. Zay ny atao hoe fanatitra dorana. Fa maninona ny dorana? Ao anaty baiboly manko tsy volany natao fanatitra tamin'ny fotoan'androny. Fa inona le izy? Biby, ondry, osy. Dia ireo tsy hoe omenan'Andriamanitra fotsiny. Inona ondry 7 na 8 fatao inona? Dorana. Dia le fofony amin'izay no mankeny amin'Andriamanitra. Le fofony amin'izay no mirepresenté anao any amin'Andriamanitra. Io fanatitra io zany re olona mandeha miresaka amin'Andriamanitra io fanatitra io. Zay ny anton'le altara, ianao mitondra altara, fanatitra altara. Iny altara natsanganao iny no mandeha miresaka any amin'Andriamanitra ny amin'ny kanao. Misy mahazo ve zany resaka zany? Ilay fanatitra naterinao, ilay altara natsanganao no mandeha miresaka amin'Andriamanitra ny amin'ilay kanao. Zay mo tonga rehefa manangana altara tsy hoe manatitraritra altara fotsiny. Ty anangana altara. Ty altarako ty. Zany ito mambavaka zay mama zay papa fa altara ninona iny? Momba ninona iny? Satria na ianao aza tsy malala ny antony. Ianao aza tsy malala hoe inona no tianao resan'le izy any amin'Andriamanitra. Na ny mpamosavy aza miteny ny altarany. Hoe ataovy malemy tongotra izy. Dia le zavatra natsangany dia zavatra ninona? Ampalemy tongotra. Rehefa roanao ny fanahy dia fanahy izay no mampalemy an'io tongony io. Satria zay no destination an'ilay altarany, ilay fanatiny. Lazao ny namanao rehefa manangana altara ianao dia ataovy mazava tsara hoe momba an'izao hoe. Iny tsara satria hiteny iny eo anatrehan'Andriamanitra. Hiteny iny eo anatrehan'Andriamanitra. Ka ao anaty baiboly dorana io dia le fofony amin'izay miakatra ho any amin'Andriamanitra. Miakatra io mankany amin'Andriamanitra. Dia eo zao moa ny fampianarana omaly aza miseho foana tsy hitondra fanatitra eo anatrehako. Fa raha vao ianao rery ny tonga eo tsisy fanatitra dia ianao zany no ianao maninona hoe? Ianao ny dorana. Ianao no may. Satria inona ny naterinao eo? Ianao zany no may. Miredretra daholo ny fiainanao iny. Nefa ianao misy atokona ihany. Fa le atao fanatitra mihitsy ny tsy foinao. Ty izy ny tompo tsy manana ninona fa ny foko no omeko anao. Ty izy ny tompo mbola ianao za mbola nandeha bus teoko. Ianao za mbola ny sakafo tamarena dikan'izany nisy tany fa le atao eto mihitsy ny tsy mety aminao. Dia zay no ny antsona ny anjely, tsy hoe ny antsona moa fa ny anjely efa teto tononona andoro an'ilay fanatitra. Dia le fofony amin'izay mankaizy miakatra ho any amin'Andriamanitra, miresaka amin'Andriamanitra momba an'ilay kanao. Dia ho avy ny anjely hanao an'izay zavatra izay. Ho avy ny anjely hiasany amin'izay kanao izay. Mahazo matoky ianao ao ambadika ilay omaly fa hisetsika lehibe ataon'Andriamanitra ho fiainanao. Misy zavatra miova ny rahalasana bavy malala. Misy zavatra miovany. Tizantsika ny verset fa tokony efa marantsika. Halleluja. Misy mahazo resaka veto zao. Averina kely tozy fa efa firintsika avarany teo. Avereny kely avereny kely fa misy zavatra tadidiko. 11 ary raha nasanatry Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely, fa raha nampidiny ny tanany dia nahery kosa ny Amalekita. Miankina amin'ilay zavatra nataon'ny Mosesy tany amin'ny tontolo ara-panahy ny ady natao tery ambany tery.
Zay natonga ny teny taminareo ho atolotry Jehova atsika imajanga satria nisy mpanjaka ifandravana itany. Edy volany roana za taorina nini na lemilemy daholo voan'ny tazo ry zalahy tsy haiko nanino. Le mahery fietsika be reny nanomboka ny lagny. Fa hoana moa anareo ty nitorahanareo vato zay omaly nitsakitsahanareo tampolohanay. Misy zavatra zay ihany na asiona enarako ao amin'Andriamanitra fa rehefa kelikely ihany rehefa tafiditra amin'izay tsika ho hitatsika fa tsy mety amintsika tsony ty toerana ity satria tsy omby atsika zany. Tsy Andriamanitra ihany nandefa olona fa devoly mihitsy anroka olona. Belany aminay na rehefa lasa bedana Pasteur Isidore foana zay ntana mandeha. Alléluia. Zay ngeny nataony zay Egyptianina tamin'ny Israely. Ntananareo mandeha fa maty zay. Tsy zakany ty fahafatesana mahazo anay ty. Midira amin'ny tontolo ara-panahy foana. Fa ao ny fanaovana ny zavatra ty amin'ny tontolo ara-nofo. Zay zavatra mitranga zay. Midantsika azafady 11 12 fa efa vizana ny tanan'ny Mosesy. Ahoana tsara? Dia naka vato izy rolaka nataony teo ambanin'ny Mosesy hipetrahany. Zany hoe rehefa vizana ny tanan'ny Mosesy zany dia izy zany nanampy azy Yarona sy ora. Zany hoe tsy navita nitsangana intsony izy fa nipetraka. Ka ny ray tamin'ny anila ary ny ray kosa tamin'ny anila. Ary Yarona sy ora dia nanohana ny tanany. Izy zany afaka nipetraka fa ny tanany kosa tsy mahazo midina. Ary naharitra tsy midina ny tanany rapafatin'ny masoandro ary Jesosy dia nandresiny Amalekita sy ny olona tamin'ny lela-tsabatra. Tsy mahazo ampidinina mihitsy ny tananao. Aza ampidinina ny herim-bavakao. Raha vao midina ny fiainam-bavakao dia misy fiantraikany amin'ny fiainanao zany. Tsy mahazo reraka ianao ety an-tanin'ady. Raha vao reraka ianao ny fahavalonao mahery. Satria ny devoly miasa andro aman'alina. Devoly tsy mba matory amin'ny alina. Tsy mba matory zany ny devoly amin'ny alina. Dika zany ianao tsy mahazo reraka mihitsy. Ry pasteur malala tsy mahazo reraka mihitsy. Raha eto azy nareo reraka nefa tsy mbola tompona andraikitra voalohany. Tsy mbola mitovy amin'ny asako ny asanareo. Anao nareo rehefa any amin'ny misy anareo any. Fa fotoananao reraka ny fahavalo faly amin'izay. Potetsika amin'izay fa eto namelezana azy fa reraka izy io. Reraka izy io. Aza ampidinina mihitsy ny vavaka. Ry mpitondra sampana, ry équipe d'intercession, équipe de délivrance, groupe de louange, sika rehetra ato anatin'ny fiangonana, aza ampidinina mihitsy ny tanana. Enao miandro valim-bavaka io aza ampidinina ny tananao. Enao be voka fitahina io aza ampidinina mihitsy ny tananao. Mahery resa foana enao mivavaka. Raha misy olona mampitombo ny herin'ny alitanany any ambadika any, ny tananao aza vela edina mihitsy. Aoka hitoetra ao anaty vavaka mandrakariva ianao, aza manaiky midina ianao. Toizatsika zay zao. Ary Jehova tamin'ny Mosesy soraty eo amin'ny boky zany ho fahatsiarovana ka ambarao amin'ny Joshua ka ho foanako tokoa ny fahatsiarovana ny Amalekita tsy hoe ny ambanin'ny lanitra. Tanao zany misy karazana olana foanana Andriamanitra tsy ho hita eo amin'ny fiainanao intsony. Misy karazana situation tsy hiverenanao hiainana intsony fa ho foanana Andriamanitra ny fahatsiarovana azy.
ny fahantrana zay nivoanao tsy iverenanao intsony. Za tsy te hiverina antra intsony mandraka zay. Efa avy niaina koa, fantatro ny fofony io, ny lokony io, ny poziny io. Tsy mila mamaky dictionnaire raha te hafantatra hoe inona ny atao hoe fahantrana. Fa ny mahafinaritra dia zao, ho zay foanako ny fahatsiarovana anio. Raha lasanabavy misy karazan-javatra tsy iainanao intsony, misy karazan-javatra tsy ho tonga aminao intsony. Dikan'izany aza-pidinina ny tananao, aza-pidinina ny tananao. Raha lasanabavy efa nivoanao, efa nialanao sa tsy zay? Ianareo efa ohatra zao hatramin'izay nisy fiainana ianareo aloha tany? Izy natsapo efa mba nivoaka tao anatin'le fiainana sahirana be iny, mba tsangana ny tanana teny malaky. Tianao ve ny mbola hiverina aminy? Aleo nahantra voanetinety zay metimety voasahirana. Misy zavatra sarotra be no miverina aminy zay. Izay vety mbola hiverina ohatra niny ndray. Ianao efa afaka atao anatin'ny trosa io. Mbola hiverinao amin'ny trosa ndray ve? Foanako zay ny fahatsiarovana ny Malekita. Ianao le sahirana be tany aloha tany amin'ny 10 taona lasa iny. Misy aminareo mpivarotra zavatra azahoana tombony 5,000 sy ray alina. Tany aloha tany. Ny vola raisinao zany ianao mivarotra io 5,000 sy ray alina. Fa ianao aty arina aty, isan'andro mafaravakely ny 5 alina sy ray hetsy. Ny zavatra tokony hitranga dia mba 5 hetsy sy ray tapitrisa indray. Fa hiverina ary amin'le 5 alina sy ray 5,000 sy ray alina, 500 sy arivo azy. Ary sasany manana fizoroana vavolombelona mihitsy. Hoe dia tsy nalafo mihitsy ny androany Andriamanitra, so nidina ny tananao. Ka ianao misy mamely, raha vao nidina ny tananao dia naninona ny Malekita teo? Naherina Malekita. Raha lasanabavy, aza vela hidina intsony ny tananao. Misy karazana aretina miverina aminao raha vao midina ny tananao. Le tokantranonao hitanao fa manomboka milamina amin'izao. Satria misy tokantrano miady lava foana. Misy an'le dessin animé anankiray le miady lava iny, le biby anankiroa, Tom sy Jerry. Reo efa mba lamina. Za tsy mpijery an'ireny a, fa nahita olona lehibe any jery an'izy iny dia sady mimeme, inona ro mampime an'ity rangahy ty? Dia mba nanramako ny jerena, dia ny anankiray iny moa totozy saka, dia ray inona voalavo. Reny ve mba milamina, mifanenjika foana ny asan'ireny. Miditra anaty carton miakatra ambony latabatra anatina tsy fantatro any amin'ny plafond ny arabe. Zany ny asy jery. Dia misy mpivady ohatr'izany foana, iray Tom iray Jerry. Korontana foana, vao mifampijery dia korontana. Fa iresaka mombana anisa vola dia efa miady. Ray ty aprimo aminao ty, telo hetsy izy teo, telo hetsinao nino, anao ty koa tsy mahay manisa, tsy mahay manisa, anao te firy ny alany anatra, raikitra le may vary zany, tsy hainao mamanainga an'io. Raikitra,
Telefona maneno, telefonanao maneno za tsy marenina. Misy fiainany io lahady foana. Fa rehefa tonga tataon'i Jesosy ry zareo reo milama tsara. Tsaraiky tsara ny amen anao. Fa rehefa midina ny tanana, raikitra ndray tom, raikitra ndray jery. Raha lasana bazy aza-pidinina mihitsy ny tananao, amen. Mafy ny miverina amin'ny zavatra efa nilaozana. Misy tany aloha tany rehefa tsisy vola dia tsisy vola. Tsisy ary milefa mihitsy izy a. Hafa manko hoe misy ny olona rehefa milaza tsisy dia mbola misy raha etsy ao. Fa iry vodomanga raha vao milaza tsisy dia tsisy marina zay. Dia mbola manontany raha matoa, aminao moa tsisy marina. Fa inona mihitsy indray zany nitenenanao hoe tsisy, 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 tsisy. Tenenao namanao mafy tsisy vola io e. Tonono tsara le tsisy mafy tsisy vola io. Raha vao tsisy dia mifanontany matetika, aminao moa tena tsisy mihitsy. Tsisy hoa, ary aminao ka tsisy. Rehefa kelikely dia tena tsisy mihitsy ve? Tsisy hoa. Fanahany tsisy. Raikitra hatramin'ny akisava poketra atototontiny, kitak katak katak katak, hatramin'le lamba kely ao anatin'iny kitak, fermeture rehetra kitak, portefeuille kitak, posy lamba andeha ho sasana kitak, ambany latabatra mamafatra ny tamboka. So misy vola mandehandeha any. Samy efa teo jiaby. Satria tsisy. Ianao zay anatin'izany apekaro ny tananao manomboka izao. Dia midira ao amin'ny tontolo ara-panahy. Fa ianao zay efa niala tao anatin'izany, aza vela hidina ny tananao. Amen. Zareo daholo inona na tonga ny fiainanao niakatra dia aza miala amin'iny intsony izy. Farany izy teo iny a, 5:50 dia nanorina altara Mosesy ka nanao ny anarany hoe Jehova Nisi. Fa hoy Jehova ny anina hoe niadiny Jehova amin'ny Amalekita dia tsy tsatra hatramin'ny tanànany faramandimby. Itsy ny toy ny niadiny Israely amin'ny Amalekita. Wow. Fa niadiny iza hoe anorina inona izy azafady? Altara no ny fandresen'ny Amalekita. Tsy hoe anao te handresy any zany no anorenanao altara, fa rehefa nandresanao dia manorena altara mba tsy ho resy tsony, mba tsy hidina itsony. Fa rehefa naorina ny altara dia hoy ny voasoratra, niadin'i Jehova sy ny Amalekita dia tsy hitsatra mandrakizay. Zany hoe tsy Israely itsony no iady amin'ny Amalekita fa izy Jehova no iady amin'ny Amalekita. Ary anisan'ny tsy lany vavon'ny Jehova mihitsy io Amalekita io. Vao niakatra teo amin'ny seza fiandrianany Saoly dia hoana hoy Jehova Andriamanitra, aringan'ny Amalekita rehetra. Saoly tsy nandringa dia lasa niala teo amin'ny seza fiandrianana, satria no ny altara natsangany Joshua dia nanomboka teo niadin'i Jehova tamin'ny Amalekita. Misy karazana altara rehefa mitsangana dia manomboka eo tsy hainao tsony no miady amin'ilay zavatra, fa Jehova amin'izay no miady amin'ilay zavatra. Aza mpidinina itsono ny tananao. Amen. Nanomboka tamin'ny 1er novembre, Andriamanitra no mitondra olona ambony-jeny eto amin'ny fiangonana. Tsy tsatra tsony ny adin'i Jehova any amin'ny dragona sy ny leviatana any amin'ny ranomasina any. Ary votsitra daholo ny fananantsika rehetra any. Halleluja. Tonga amin'izay ny moto, tonga ny fiara, tonga ny mariage, tonga ny voyage, tonga ny fananganana trano, tonga ny tany amina miliara amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Aza-pidinina ny tananao.
na dia reraka azy mivavaha. Lioka 18:1 amin'ny teny malagasy. Miaraka isa roa telo, ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Tsy mety. Ataovy en français version Darby. Version Darby. Et il leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier. Ils devaient avy amina devoir. Zavatra tsy maintsy atao. Toujours prier et ne pas se lasser. Zany hoe tsy mahazo mijanona mivavaka ianao. Tsy maintsy mivavaka mandrakariva ianao. Fa votsitra daholo izay zavatra efa mba nomen'Andriamanitra anao amin'ny fotoana mamotsitra vavaka ianao. Mamotsitra fiainam-bavaka ianao. Mazava sa tsy mazava? Taiza ho aiza amin'izay ary raha oharina amin'ilay isaky ny alady foana vao mandeha mivavaka taloha iny. Isaky ny asabotsy vao mandeha mivavaka. Manana tanjabavaka ianao. Ataovy rivotra iainana ny vavaka. Version Louis II azafady. En français yann. Jésus leur adressa une parabole. Hitanao fa samihafa ny fandokana azy. Reto une version Darby, version Louis II. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Tsy maintsy mivavaka mandrakariva. Ne point se relâcher, ary tsy mahazo mamotsitra mihitsy. Vavaka zay eo maly ariva tamin'ny enina sasany teny eo vao tonga tao ambony tao. Eny mihitsy hoe mafy izy zany. Tamin'ny fitofito sasany latsaka ety izy tamin'ny nenetapero amin'izay va. Dao aloha tsika andeha hody. Dia rehefa tonga tany an-trano dia nahitany an' Jesosy koa. Ay mafy be koa le izy tamin'ny Jesosy. Dia tamin'ny alina be izy ny fo. Rehefa ny fo tamin'ny alina dia nampahitany an'izay. Marka 1:32. Eo nahitako ny secret-ny Jesosy. Ary noho ny hariva ny andro ka lentika ny masoandro dia nentina tany aminy marary rehetra sy ny demoniaka. Eny tsara eto fa asa mandrapahariva ny andro. Teto andro asabotsy io tao Kapernaomy rehefa narary mafy ny rafozam-bavin'ny Petera. Raha vao nirava fotoam-bavaka iny dia nankaotran'ny Petera Jesosy sy ny mpianana. Dia nivavaka ho an'ny rafozam-bavin'ny Petera izy nanasitrana ny tazony. Dia ny olona tamin'izay mbola marobe ny tany atsaha. Satria ny fiveloman'ny olona fambolena. Dia rehefa hariva ny andro, lentika ny masoandro, ano any amin'ny enin'ora hariva. Satria ny nalaza hoe narary olo le rafotsy be tatsy le sitrany olo le rafotsy be tatsy le narary mafy iny, le nitadiavana olana tamin'ny toerana maro samihafa tsy mety sitrany iny, nositran'ny Jesosy hono izy. Dia nalaza amin'izay zany fanasitranana izany. Zany ange ny antony publicité. Zany ny antony annonce. Misy olona manakina hoe fivavahana ve dia atao publicité. Savony any zany ny atao publicité. Tsy mamaky baiboly. Misy ange olona mialina fotsiny dia miteniteny fa tany. Baiboly dia miteny mihitsy hoe publiose ny asany, publiose ny asany Jehova. Andraso ange atoroko zavatra nareo. Teneno hoe atoroyanay hoe. Ataoko amin'ny teny frantsay. Satria amin'ny teny malagasy ny publicité dokam-barotra ny anarany. Publi. Izy zany. Tsara ny tombotsika. Be dia be mihitsy izy ato. Ao amin'ny psaume 9:12 zao. Tsy fantatro na mba afaka atao zany mba mametaka an'izany eo mba jerena kely. Psaume 21. Firy izy teo?
9:12. Masain'Andriamanitra publiena ny anarana. Publiena ny asana. Hozy izy eto hoe chanter à l'Éternel qui réside en Sion. Publier parmi les peuples ses eaux faits. Publier. Mba jareo amin'ny Bible teny malagasy io azafady. Inona izy io? Psaume 51:17 ndray. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Psaume mandray 64:10. Tous les hommes sont saisis de crainte. Mataotra anao ny olona rehetra. Ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Zany ny antony publicité, publication, publiena ny asa ataon'Andriamanitra. Dia rehefa mahita ny olona dia avy anantony an'Andriamanitra satria fantatry ny olona hoe ay misy an'izany ao amin'Andriamanitra. Fa le tsy manam-pahagagana amin'izay manan-kiny io. Asan'Andriamanitra hono dia publiena, dia atao publie. Oh, raha nitranga taminao dia nankalazainao. Natonga ny olona nanantona an'Andriamanitra tao amin'ny fotoanan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany dia nandray ny fanasitrana nahazo ny hafa sy ny fahagagana nitranga tamin'ny hafa. Fa natonga azy ny teny fotsiny hoe aza resaresahana amin'ny olona izao zavatra izao. Inona ny antony? So malaky fantatry ny olona izy fa izy ny Mesia dia hovonoan'olona alohan'ny fotoana izy. Fa ny olona tsy tana. Ka rehefa sitrana ny rafozam-bavin'ny Petera dia ny nalaza eraky ny tanàna dia niainga avy any an-tsahany olona nametraka ny angadiny sy ny fitaovana rehetrarehetra dia tonga teo amin'ny anoloan'ny varavaran'ny tranon'ny Petera. Andeha eo amin'i Jesosy hiaino azy sy hivavahana. Raha lasana bava publie ho any ambadika any ny zavatra ataon'Andriamanitra eto. Ny publicité ray ange 5 sy ray alina ny 2 minitra amin'ny télé eto an-toerany. Nefa ianao afaka miresaka mihoatra ny 10 minitra amin'ny olona iray manazava ny zavatra mitranga eto. Tantarao amin'ny olona ny momba miteraka 7 eto. Tonga ren'ny jaza mifaly. Tantarao amin'ny olona ny afatrosa eto. Tantarao amin'ny olona ny aretina miala eto. Tantarao amin'ny olona ny fiovampiainana eto. Tantarao amin'ny olona le olona tsy nananasa teto nefa tonga patron. Nisy rahalahy zao tato tonga tao amiko izy tsy nananasa. Tsy nananasa natongavan'ny tato voalohany. Zaho zao manana talenta zao fa za tsy manana asa. Dia ny asa voalohany meko azy asa n'Andriamanitra. Amin'izao izy mampiasa olona maromaro. Ny tehaka ao adino any an-trano. Haleluya. Haleluya. Ataovy haleluya. Haleluya. Mankanesa eto mo rahalahy zavady rahalahy benja mankanesa eto. Aleo mba ho hita mihitsy sa tsy zany. Mampahery zany le maheno fijoroana vavolombelona. Reny tantarainao amin'ny olona me micro izy. Andro alarobiny nandraisako azy voalohany. Sora narindra no nitondra azy iza koa ary ty ranganetiny narindra ty ho. Hay nahita tany ambadika tany izy dia netiny taty. Tsisy asa izy. Hita za manko eny ambony pulpitra mijerijery. Ianona ny hitako teo anilanao. Le faravaviny iny. Inona roa fa maninona eo aro zareo roa io. Zareo ray lavalava be dia ray kelikely. Io dia nitoerana misy anareo ry amin'ny ranger voalohany fa ry amin'ny farany. Tsy zay misy anareo. Misy lalany eo foana. Tonga nay larobe manaraka. Iza roa io. Dia rehefa avy eo ndray fotsifotsiny ny olona nanalitra azy teo amiko teo. Fa hoana mandram-piresahana zany dia fa misy resaka marobe ato. Fa hoana. Dia nanambara morana bavy fa nahita ny tiny. Halleluja. Mafinaritra raha bavy mba mitondra lehilahy atao am-piangonana koa ianao io. Teneno ny namanao mba mitondra lehilahy atao am-piangonana ianao. Zany akory tsy midika rehefa avy eo dia taditady any dia hoentinao aty indray.
fa mba tsara ny zavatra nataony evangelista kely mihitsy nanabavonarindra tamin'izany nentony tato de io zy ifanambady zay ianao mariage zay sy ny tariny de zaho zany raha latsy manana asy nefa za manana spécialité an'izao maçon sy ny tariny de nampandrosoana tao amin'i Jesosy izy de nandray an' Jesosy izy sabotsy manaraka tonga de efa nomena asy izy ny asanao manomboka zao manantolona menjery teneno na asan'Andriamanitra hoe de nampanaovana gilet izy teony eo zay ny film tamin'izay fotoana zay wow fa de tiarina izy nahita asy amina karana efa nahazo asa tao izy kizy manana talenta tsara ianao mba manan-javatra toy le karana hoe rehefa sabotsy miasa izy raha ohatra ka miasa sabotsy izy za tsy vonona tsy zay le izy nataony entretien de andro asabotsy no meny ana amin'ny sivy izy de za miteny tsy afaka wazara tsy amin'ny efatra de nanao entretien zay de tsy voaresaka tao le tsy miasa sabotsy de rehefa tonga ny asabotsy de za nandeha mivavaka de nampanatsoina avy eo hoe tsika miasa de miverinany zany za rehefa vita ny fotoam-bavaka de nidresaka taminazy amin'izay de hoe tsika miasa rehefa sabotsy de nanapa-kevitra hoe azaho tsy mety amiko le miasa sabotsy fa alohantsika mifampijodrano zany hoe niasa nandrisoherinandro de avy eo niteny izy hoe aloha miverina amin'ny latsinainy de mifampiresaka de nifandamina teo de lamina ny asa satria mety amin'ny asanao wow sady le fizorana koa mety tamin'ny tompo alleloia tena nomboka teo niasa dia ninsonitra ety arina ty efa mampiasa olona ianao tsy zay wow de ianao mihitsy no mipeye olona am'izao zay maran'izany maromaro ihany no miara-miasa amiko am'izao ya fanetreteny zany au lieu de mialatsiny am'izay fomba fiteny zay iteny efa maromaro ny mpiasako de efa maromaro ihany no miara-miasa amiko am'izao fanetreteny zany dia nisy taona izy io lehibeny mihitsy nanomena azy moto mbola mifolo sachet moto na 20 millions mahery nefa karaha mafiry volana zay vao tokony azo aniny izy de very le moto nisy nangalatra teo zany lehibe satria mampatahotra manko zany zavatra nomeny olona anao de very rehefa antatarainy tamin'ny lehibe de lehibe ny ray nampahery teo zany lehibe ny tonga de soloana ave latsaka many izy nangalatra azy izy oka aloha tadiavina tao anatin'ny ray volana tsy hita de nisolo vaovao de rehefa mivoaka ianao reve de ao ivelany ao izy sereo tsara na tongavanao teto tsy nisy asa tonga ato ianao vita mariage ary manana zanaka ray ary mbola iampy ray amen lehilahy amen halleluja ary avita trano ianao tsy hoela amen tatarao amin'ny olona zany raha lasana vavy malala tahiny tompo se petsaka no anaraka ny dianao ato tsofoko rano ahita asa tsara daolo ary ampiasa olona marobe iara iasa aminy tiaka mafo an' Jesosy hafa mihitsy le hita mahasotro zao hafa mihitsy le hita mahasotro zao sato zany tsara ny tompotsika de atao inony reny azavady tataraina amin'ny olona tsy hoe rehefa miravako rehefa aveo de angataka asa aminy sao mbola misy any rahalahy tsy haiko afaka miteny any ianao raha ohatra ka anina fa nytiako resahana fotsiny publio ataovy partage reny publication ataoko amin'ny Facebook ato reny retour tenitsika reny ataovy partage maro be reny efa ao vele en français io psaume firy le izy 9-12 chantez à l'Éternel qui réside en Zion mira ho an' Jéhovah zay mipetraka monina Ziona publiez parmi les peuples ses eaux faits publiez ankalazao any amin'ny firenena ny asa lehibe ataony
zay ny antony reny. Dia rehefa mare an'ireny olona dia tonga amin'izay izy. Dia tonga ny olona tao amin'ny marka 1:33 angambany izy teo iny. Rehefa hariva ny andro lentika ny masoandro. Ary ny tao an-tanàna rehetra dia tafangona teo anoloan'ny varavarana avokoa. Dikan'izany, maro zany tao an-tanàna rehetra zany a. Iza ny niasa teo? Jesosy. 34-35. Efa marana zao va henoko hoe mila mijanona zany. Ary nasitrana olona maro izay narary ny aretina samy hafa izy. Sady namoaka démoni maro. Ary tsy navela ny teny ny démonisme satria nafantatra azy ireny. Fantatry ny démon zany izy. Nasitrana olona maro. Voalohany reraka ianao rehefa mahasitrana olona. Satria rehefa mahasitrana olona ray Jesosy dia misy inona? Hery mivoaka avy ao aminy. Zay a. Tsy vita nanasitrana aretina maro fa namoaka démonia maro. Mbola misy inona mivoaka koa zany? Hery. Dia rehefa reraka izy, natory kely aloha izy zany. Zay le natonga antsika omaly ny raha valolo kely tamin'ny vavaka amin'ny alina tao. Natory kely. 35. Ary ny fo maray n'alina koa izy. Ano any amin'ny ray zany. Dia nivoaka nankany an-tany foana ka nivavaka tany. Eo le hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Tsy mahazo mijanona mihitsy zany raha lasana bavo mivavaka. Raha lasana bavo raha tahita fiainana mipoaka ianao, fiangonana tafavoaka ianao, fifoazam-panahy ianao, fianakaviana mitodika amin'Andriamanitra ianao, fiainana avo ianao, aza mijanona mivavaka. Lazao ny namanao foaza isaky ny mamaton'alina. Nivoaka tany an-tany foana izy ka nivavaka tany. Nareraka ohatry ny ahoana mivavaha. Zay efa nitenen'ny tompo, reraka avy ny voyage, dia atory, dia ozy ny tompo hoe nareraka azy nareo mivavaha foana. Zay zany ny secret. Zavady 36. Ary dia nandeha nitady azy Simona sy ny namany. Rehefa maraina amin'izay nazava ny andro, dia nitadiavin'ny Simona izy. 37. Nareo indray ny mamaky azafady. 38. Zay. Ny olona rehetra ozy mitady anao fa ozy Jesosy hoe extension. Aleo hitatra fa tsy ety ihany. Raha lasana bavy aza mijanona amin'io zavatra ataonao io ianao fa mitara. Raha mivarotra ianao aza mijanona eo fa hitaro. Ny asa ataonao hitaro. Amen. Ny fampidiram-bolanao hitaro. Ny fiangonana hitarina. Ny ankizy rehetra zao va miakatra eo ambony eo zao 50% nisan'ny zareo maly tao ambony tao. Tika zany ny toerana ny elan'zareo soloana olona. Ny toerana ny elan'ireo groupe de louange niaraka tamin'ny PPCN omaly ho soloana olona ato amintsika. Satria nindrana seza 70 tany amin'ny Shekina Glory tsika omaly. Fa nitarana zany. Dikan'izany ianao za mijanona mirefinao zao fa mila mihitatra ianao. Hitaro tereno namanao hitaro ny fidiram-bolanao. Mivarotra ve ianao manaova koa zava-kafa. Amen na ve miasa ve ianao manao mandray karamisam-bolana manaova koa zavatra hafa. Mitsangana vetivety dia teneno ny namanao firy ny fidiram-bolanao zao hoe. Samy mifanontany firy hoe. Tsisy. May amin'izay anao rehefa tonga ty am-piangonana may. Dia lazao izy ampitomboy hoe ny fidiram-bolanao. Dia lazao koa zay mbola tsy nitenena ampitomboy ny fidiram-bolanao. Fa aza mijanona amin'ny zavatra kely io ianao hoe. Na raha manao zavatra hafa dia ianao manao zavatra hafa. Hitarina.
satria tanjaka ny fiangonana asiana melodia zavady zay hitahina Andriamanitra anao any dia tonga koa ianao ampandroso ny fiangonana amin'izay fitahina Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ny tompony hanome saina anao hanitaranao ny zavatra ataonao. Aza mijanona amin'ny zavatra anankiray fa mihitara. Mandra-patapitra ny taona dia miha-matanjaka ny fidiram-bola anao. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Azo saina anaovana zavatra avy amin'Andriamanitra ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tenenao namanao, ey! Hitaro ny fampidiram-bola anao. Maza ho toerana. Tsy maintsy mandeha amin'ny toerana hafa koa ao izy. Tsy maintsy mandeha. Zay ny atao hoe manitatra. Ianao zany raha tsy te ho reraka amin'ny fiainana, mila manitatra ianao. Voatrina ny vola ao alohantsika amin'ny televiziona isan-kerinandro. Fanitarana daholo io, famonjena olona. Toyana 39 dia nandezika ny toriteny tao amin'ny sinagogany olona erany Galilea sady namoaka ny démonie. Efa maro ny olona azo tao Kapernaume fa tsy nijanona tao izy fa nandeha tamin'ny toerana hafa nanitatra ary nandeha tamin'ny erany Galilea namoaka démonie. Eo ny farany. Eo ny farany. Manitatra. Mbola avy ianao zay? Manana toe-tsaina hidomine manomboka izao. Manapaka. Fa zany ny toe-tsain'ny olona rehefa tonga ao amin'i Jesosy izy. Tsangana vetivety azafady. Lazao amin'ny naman'olo izy voarainao teo. Hatraminy fiposany masoa ka hatraminy fodiany ho amasinany eny anaranao Adonai. Hatraminy fiposany masoa hatraminy fodiany ho amasinany eny anaranao Adonai. Mazo toerana faranako lizy a. Mila miaina amin'ny fanapahana ianao. Zay resantsika lala isaky ny alarobia manomboka. Mila manapaka. Verena mila manapaka. Genesis 37:8. Mila manapaka ianao raha lasana basy. Miaraka tsika isa roa telo nareo. Nampanofisin'Andriamanitra i Josefany amin'ny zavatra hitranga aminy. Dia nitantarainy tamin'ny ray aman-dreniny dia tahaka ny ray aman-dreniny ny dikany fa resaka fanapahana.
moanjaka aminay tokoa va ianao takatra ny ralahany anapaka anay tokoa va ianao mila manapaka ianao tsika eto majanga mila manapaka tsika fiangonana manapaka mila manaiky atsika ny rehetra enao ny tompony bajaja rehetra manodidina ny quartier misy ianao ao bajaja miasa ao maninona ianao zay manapaka ianao zay ao aminao daholo ny olona amin'ny otsena misy ianao maka entana ianao zany ny manapaka eo halleluja ianao daholo ny mamatsy produit ny olona manodididina rehetrarehetra any manapaka ianao zay avereny hoe mila manapaka manomboka izao zay no te manapaka antanino daholo ny olona manodidina aiza raha misy manontany aiza ianao mivavaka amin'ny fanahin'ny voninahitra mandeha lolo ndray aiza ianao mivavaka amin'ny fanahin'ny voninahitra dikan'izany manino zay manapaka tsika zay ary rehefa mivavaka manapa hoe tonga fanahin'ny voninahitra ny olona tonga ato ny olona ivavaka tonga ato ny olona nompon'Andriamanitra manapaka ianao zay varoka ianao tongety ny olona ividy zavatra aty amiko ny olona maka entana manapaka ianao zay manomboka zao manana toe-tsainy fanapahana fanay ny fanapahana fa ny fanapahana dia antsotsika natao hanapaka isika tsangantsika dia tsy petraka itsony voalohany tsy mahazo reraka ianao aza reraka mihitsy manapaka ianao manomboka eto eo alohan'ny satana manapaka ianao saison nampidirana atsika dia ambony omaly tsy henoko tsara ny mélodie zavady tsy ambanimbany ny Andriamanitra ao tsy zavatra kely ny natao tapahanao fa manana toe-tsaina manapaka amin'izay hoe zanak'Andriamanitra tsika natao hanapaka eto ambonin'ny tany natao hife zavatra maro aza midina mihitsy tsy mety raha-pitinonao ny tananao profetika sandrato ny tananao dia angatao ny fanahy ny vavaka angatako ny fanahy ny vavaka hidina tamiko Jesosy aoka izy feonkira mifanaraka mivavaka rabashakaya maho mangataka ny fanana vavaka Jesosy ny hidina tanatoko irotsaka ananatoko any Jesosy ananako ny hena vavaka tanjaky ny vavaka amin'ny alala ny hena vavaka zay mirotsaka ananatoko any zay midina ananatoko any aoka irotsaka aoka hidina aoka meno aoka ofeno zany ny hena vavaka zany Jesosy aoka ofeno zany hena vavaka zany Jesosy afako manapaka andenara maheno Jesosy hena vavaka hena aoka hidina meno mangeta heta hena vavaka mangeta heta hena vavaka aoka meno asany Jesosy aoka meno asany Jesosy aoka irotsaka anatoko anjany aoka irotsaka anatoko anjany aoka meno anatoko anjany ny hena vavaka ny hena tia vavaka ny hena tia vavaka fenoy Jesosy fenoy Andriamanitra fenoy ny hena vavaka fenoy hena vavaka mafako mitia vavaka Jesosy mifoa mamatinalina ray aminao isanandro isanandro amin'ny tenara mahem Jesosy afako manapaka afako tsireraka Jesosy omeo any hena tia vavaka omeo any hena tia vavaka omeo aza aitinza arotsay Jesosy aitin Jesosy mangetaeta ny hena tia vavaka oka ufenwa ny hena tia vavaka oka ufeno tia vavaka Jesosy malalo mila zany Jesosy mila zany ananako any mila zany fanao
mila niena fava, mila niena fava. Telo mtemi, simeti. Rati mfava kamanja kariva katsurera. Bafa tsurera katesus. Kira umewa nifana nitia baba. Umewa arutaina kwa niena nitia baba. Bafa tsurera kamanja kariva. Fa mitumbu. Amsa niena nitia baba sana. Jesus. Simasmit. Simasrera. Simasmit. Amenara Jesus. Okaita fanatia favaka. Okaita tanatna sana menaro san Jesus. Ita fanatia favaka. Rucha katonatnai. Itna sa tupo. Simasrera ka sa Jesus. Ifuam nyana. Ifavaka manda paranyandu. Nawasa distola Jesus. Relaka fanatu faso. Nifua sasa kana no. Nifavaka manda paranyandu. Okaita san. Fanalatia favaka. Oka yuruta katoratnai Jesus. San fanalatia favaka san. Atugana yakata lefu. Atugana chita Jesus ya. Chita tupo. Akarne volantananai. Akarne volefu favakanai. Akarne volefu favakanai. Chita san Jesus. Haruchai. Haiti Jesus. Haiti Jesus. Fanalatia favaka. Oka yuruchaka. Haiti Jesus. Haruchai atoratnai. San fanalatia favaka san. Salafanatia babakasan atungane chivieraka yatu atana agatawitna wamnon fanan vavaka. Oh Jesus, agataksan Jesus. Fananatia vavaka. Amenwa. San Jesus. Okayurucha katonatku. Amena natateraka. Tananai. Oh mamenu fanai maslo. Levanantia babata. Oh papa Dieu. Oh kameno naisan. Bata pantana yidna chuni. Paita now. Oh kalevanantia babata. Amunrai, Lefana Adolatrai, Itada now, Atani, Okalefana Dia Babaka, Itartala and Pananai, Ikata Kanau, Iresa come now, oh, Papa Dieu, Okanifanai now, Amunrai, Laifanantia babata, Atonatnai, Fuas, Okamera naizan, Ananane tanzaka, Itadia now, Jesus, you know the Laza, but Smeti, Ratimfava Kamada Kariva, Katsureraka, oh, Zaisanaka now. Yes, I'm a financial. Angata yurucha ka omnon fanain vavak. Esprit de prière. Akait nan panana vavak. Akait ruta ketin panana vavak. Mameno na natraya. Mameno na natraya. Di panana vavak. Yetayeta vavak. Akait ruta kaisa. Akait na panana. Mameno aisa. Ananara Jesus. Arutai. Panay mas. Akale panana vavak. Wetna watana. Itna tona. Ameno tona. Ananara Jesus. Hallelujah. Panana vavak. Yetayeta raya no. Ona vavak. Ilumano wana vavak. Ananara Jesus. I did. Haidina tonat kulay fanana faba kanjimanja. Haidina wanatanay sanandron. Okaidina wanatanay sanandrimanje. Haidina wanatanay. Okamino na yanjimanja drone. Hadi ananayam nyat
mahazo reraka, tsy mahazo reraka, tsy mahazo reraka. Tondray ny herinao Andriamanitra, okitobaka ao anatinay ny herim-bavaka, anananay lazo anatim-bavaka, anananay faritam-bavaka. Atonganay ananay hery Andriamanitra ivavanay, ivoasanay mamantonalina ivavaka, ivoasanay marainalina ivavaka, anananay faritanay eo anatrianao, eo am-potongotrao ao anatina vavaka. Arotsay re Andriamanitra, aidinay fanana vavaka, aidina ato anatiko e, oka ho any amin'ny fanahiko e, oka ho any amin'ny lalan-drako e, oka ho any amin'ny venonako Andriamanitra e. Aidino re Jesosy, arotsay ao anatinay, aidino any am-ponay. Tiganao tena isetrasetra androany, asa tiny fa manana ny antom-pisinao ianao, manana ny antom-pisinao ianao. Fotoandro zao atsangano ny tananao anankiroa, ankataony fanana vavaka meno anao, ny fanahina vavaka meno anao, iainanao amin'ny antom-pisinao. Manana ny antom-pisiko atompo, am'izao toerana nametranao azao e, tsy mety aratsy mivavaka, tsy mety aratsy mivavaka. Omehery androany, omehery androany Andriamanitra, oka hitobaka ato anatiko e, oka hitobaka ato anatiko ny herinao, oka hitobaka ato anatin'ny fanako zany hery zany. Ananako herim-bavaka, ananako herim-bavaka, ananako herim-po, andreseko ny falainana, andreseko ny akamona, andreseko ny favarim-bakanana, andreseko ny fangatsiatsiana. Tsy ao anatina vavaka mbana fivadikanina tahaka zao ihany aho, no aherezako mivavaka, fa na dia vita azy zao tompo, ho vo azoko ny fiainam-bavaka nananako e, azoko tao anatina vavaka mbana fivadikanina. Aidino e, aidino Andriamanitra, arotsay, arotsay Andriamanitra lay fanana vavaka, aidino any anatin'ny sambatan'olona tompo. Esprit d'intercession, esprit d'intercession, aidino ao anatinay zany, esprit de prière, aidino ao anatinay zany, okameno anay zany, okameno anay zany. Zany fanazany no mahatonga anay tsy petrapetraka, zany fanazany no mahatonga anay tsy ho tavapetraka, zany fanazany no mahatonga anay tsy ho varivariny. Ataovy sampanao mihitsy hoe mirotsaka ao anatinao, na hery mitonanao hivavaka, fanahy manosika anao hivavaka, vavamafy, asanato ny tananao, azonao tao ihany koa no mitehan-tanana. Feno izay androany, feno izay androany, feno izay androany tompo, mirotsaka eto e, mirotsaka eto e, zany fanana vavaka izany a. Mameno anay, mameno anay tompo, mameno anay Jesosy. Aza milana ny tompo raha tsy mampidina an'izany ao anatinao, aza milana izy raha tsy mampidina an'izany ao anatinao. Feno izay Jesosy o, mameno anay, na vasambany aza anao tonga eto, sokafy ny vavanao, mitenena fa ilainao zany, ilainao zany. Arotsay ao anatinay e, aidino meno anay Jesosy o, lay fanana vavaka e, atao veloma mandrakizay androany, hiakamona ny vavaka rehetra, ny falaindainana ny vavaka rehetra, veloma mandrakizay fa tsy veloma mandram-piona. Aidino ny fananao, aidino lay fanana vavaka, oka hidina lay fanana vavaka e, oka ho any amin'ny fanahinay, oka ho any am-ponay, oka makivaky any anatin'ny lalan-dranay. Ho vehivavim-bavaka, ho lehilahy-bavaka, ny herinao ilainay androany atoandro, ny herinao ilainay androany atoandro ameno anay, ny herinao ilainay androany atoandro ameno anay. Oka hidina tompo a, oka hirotsaka, oka hirotsaka, oka hirotsaka amin'ny sambatan'olona.
Lazao io pitsangananeo fa raisinao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Raisinao zany hery zany, herina fitiavam-bavaka izany, raisinao amin'ny anaran'i Jesosy. Ambarako faly anatin'ny fanahyko an'izany, any anatin'ny lalan-drako an'izany, izany fanahina vavaka izany, any anatiko 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 izany, amin'ny anaran'i Jesosy, any anatiko izany. Tsy zazo atsony le olona kamokamo mivavaka, tsy zazo atsony le olona malaidaina mivavaka. Aza mangingina! Etsabana votonga tato ato! Sokafo ny vava! Mangatahal ny fanay ny vavaka! Esprit de prière! Haidino haidin Jesosy! Lay fanahina vavaka! Lay fanahina vavaka tao anatin'ny Abrahama! Zay natonga azy nandatra teo anatrianao Andriamanitro. Nivavaka ho an'ny olona tao a Sodoma sy Gomora. Nivavaka tsy natokana ho an'ny olonanay, tsy natokana ho an'ny problemanay, tsy natokana ho an'ny besoin-anay. Haidino Andriamanitro, lay fanahy tao anatin'ny Abrahama, okahidina ao anatinay. Okameno anay, okameno lay fanana vavaka tao anatin'ny Abrahama. Lay fitiavana fanan'olona, andraofana fanan'olona ito amin'ity zao tontolo izao ity. Zay to mahatsanga ihany fa maneran-tany afaka mandendenao ny vavaka, atataka ny fanany vavaka, hidinao amponao fananao, ny lohalikao dia mivavaka, ny tananao dia misanaka, ny feonao osoro amin'ny fitiavam-bavaka tompo. Okirutsaka meno anay, okahidina meno anay, okahidina meno anay. Haidin tompo, lay fanana vavaka tao aminao iny, natonga anao, mitondra anao teny an-tendrombohitra, mitondra anao ny vavaka teny amin'ny tany foana, mitondra anao teny an-tendrombohitra oliva ny vavaka, mitondra anao teny an-tendrombohitra ny vavaka. Haidin tompo, halleluja. Umeo anay Jesosy lay lazonady mavaka, lay fahareta mavaka nanananao. Umeo anay zany androany tompo, umeo anay zany androany atoandro. Lay natonga nao nanaparitana tao an-Getsemane, nany akanjonao azany ova, nanatsembohanao azany raradraraka tompo, tahaka ny ravitete amin'ny tany. Zany ilaiko androany, zany ilainay androany, lay fanana vavaka tao aminao, lay fanana vavaka tao aminao. Hitondrano amam-bavaka ny apôstôly, hitondrako amam-bavaka ny olonao, hitondrako amam-bavaka ny olonao. Enao dia laza tamin'ny Petera hoe zany vavaka ho anao mba tsy ho levina ny finoanao. Zany fanany vavaka zany omeo anay, zany fanany vavaka zany omeo tondrako amam-bavaka ny asanao, tondrako amam-bavaka ny olonao. Haidino joany fanahiko eto amin'ity altara ity zany androany, joany fanahiko eto amin'ity altara ity zany androany. Asa mangingina, asa mangingina. Haidin tompo, hoany amin'ny fanahinay, hoany amin'ny fanahinay, hoany amin'ny fanahinay. Sokafo ny vavanao, sokafo ny vavanao, vavahenao. Okahidina eto androany, okahidina amin'ny sambatan'olona androany Jesosy namosavany azy izy nitonga eto zany fanahina vavaka izany. Haidin taka napidinanao ny fananao,
Tampianatra tamin'ny fotoan'androny tao amin'ny rianam-bony Andriamanitra manaova toy izany androany, manaova toy izany androany. Angataony afombavaka, afombavaka, afombavaka. Haidilay afombavaka avy aminao, afo ampiredaredanay, afo anafananay, afo andorony afotsizy any anatinay. Afombavaka, afombavaka, afombavaka. Lay afombavaka, Yerimbavaka. Akaru atan fewanao, akarni fewanao, akarni fewanao. Midina fana masto, mirutsa. Tuna yerimbavaka, vitava mbavake. Oka meno anay zany afombavaka zany, oka hidina any anatinay zany afombavaka zany. Ianao ny Andriamanitra mamaly amin'ny afo Andriamanitra, zany afo zany tondra fitiavam-bavaka any anatinay, tondranay amin'ny faritam-bavaka, tondranay any amina fiainam-bavaka. Manomboka mety zao ataonao zao. Manomboka mety zao ataonao izao. Skava, tenena tsara, tenena tsara. Kirutsaketo ni afombavaka Jesosy haidinao aminay. Asangateny amin'ny lanitra ny tanana manakroa tahakany any Mosesy, atsangano tahakany any Mosesy ny tananao. Aza vela ovizana, mehoery vavana Jesosy, mehoery tadiavako anao, ataovy tia vavaka ao, ao an-trano ao. Jesosy ataovy tia vavaka, ataovy mahery mivavaka, ataovy manana faritam-bavaka. Asio hitahita tsy mety levinao anatinay ao, hitahita mivavaka tompo, hitahita mivavaka. Sukafli lanitra, Sukafini lanitra, Filare nem lanitra tananao. Fanay ny vavaka no ilainao. Spirit of prayer. Arutsa, mila mahery anao, mila tsy zakany Satana ianao. Arutsa, ianao no manapaka fa tsy ny favalo nanapaka anao. Alleluia. Arutsa, 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 sukafli lanitra Jesosy. Arutsa, arutsa, urambatra vatrawana. Aidino arutsa ao anatinay, ameno anay. Uro amin'ny vavako zay, usury vavako zay. Kakaniorana mifatravatra tsy mety mitsatre, ny ampidinanao ny herim-bavaka any anatinay, ny ampidinanao ny afombavaka any anatinay. Avena miraraka Jesosy, kakaniranora vatravatra any anatinay. Ataovy tsapanao fa misy hery midina ao aminao.
Sawanawa, Funaikela Wanawa, he likes on Yesan, he likes on Yafsan and Demanto, I did one another, I did one another night, I did one another night, oh Candena night, Takan Randura, Mila manapa keno. Manbum semanapa ka to anat kunya retan semanapa ka to telefona ratsarit laso dawol si sa tino anapa kano manbum tenam sai Saba kama napa kanenat kunya retana Saba kama napa kanenat kun filandrazi Amne naran Jesus Saba kama napa kanenat kun twejaratsi Amne naran Jesus Saba kama napa kanenat kun karaza paratsina reta Sentunan fana kwa ne faverezana Saba kama napa kanenat kusan Saba kama napa kanen fana kusan Saba kama napa kanenat un fukuizan Amne naran mayeren Jesus Amnanaran Jesus. Amnanaran Jesus. Nivavaka dia mitondra afo any anaty. Misy afo any anatiny ao any. Manomboka eto tsy manaiky tsika hoe fahantrana no anapaka anao. Ny hery ratsy no anapaka anao. Tsy manaiky amin'izany ianao. Ny olona tsy mivavaka no manapaka eo amin'ny fiainanao fa manompo sampy. Tika ianao androany 3 minitra angataka ny afon'Andriamanitra sidina ny anatinao dia manomboka hanapaka eo anatrehan'ireo fanahy ratsy izay nalefa eo amin'ny fiainanao ianao. Sandato ny tananao angatao ny afon'Andriamanitra hameno anao. Oka hidina ny afonao amin'ny anaran'i Jesosy. Oka irotsaka ny afonao, ahidiny ny afonao, ahidiny ny afonao. Oka irotsaka ny afonao, ahidiny ny afonao amin'ny anaran'i Jesosy. Oka hidina ny afonao, ahidiny ny afonao Jesosy. Ahidiny ny afonao, ahidiny ny afonao, ahidiny ny afonao, ahidiny ny afonao amin'ny anaran'i Jesosy. Oka irotsaka ny afo, oka irotsaka ny afo. Anelika anay, amena anay. Ahidiny ny afonao Jesosy. Ahidiny hoe hifatafata eto androany, hifatafata eto androany. Oka irotsaka ny afonao Jesosy. Amena anay ny afonao, amena anay ny afonao. Ahidiny Jesosy, ahidiny Jesosy. Amena anay, amena anay. Arotsay, arotsay, arotsay. Ahidiny, 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 ahidiny. Amena anay, amena anay, amena anay. Ahidiny Jesosy, ahidiny. Oka irotsaka ny afonay, irotsaka ao anatinay. Anelika anay, amena anay. Oka idiny Jesosy, arotsay, arotsay. Afaka mitehan-tanana ianao anay ny afo ny fanamaso. Arotsay, arotsay. Amena anay, amena anay. Ahidiny ny afonao, ahidiny ny afonao, ahidiny ny afonao. Arotsay ny afonao, arotsay ny afonao. Ahidiny Jesosy, arotsay, arotsay. Mangataka ny afonao zay Jesosy. Ahidiny, ahidiny Jesosy. Ahidiny anelika mitotoerana aty. Mameno, mameno, mameno. Oka ny afonao irehetra anatina ihany. Iledaleda anatina ihany. Itoraka anatina ihany. Ny afonao Andriamanitra oka irehetra anatina ihany. Mangetahetan'izany afonao zany izay. Mangetahetan'izany afonao zany izay. Oka iredaka, iledaleda, 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 iledaleda. Oka irotsaka ny afo. Arotsay, arotsay, arotsay. Arotsay, arotsay. Ahidino. Amen, amen, amen. Amen anay. Amen anay. Ny afonao, ny afonao, ny afonao. Irehetra anatina ihany. Irehetra anatina ihany. Amen anay, amen anay, amen anay, amen anay. Ny afonao, ny afonao. Oh, raiko masino. Ahidino, ahidino. Arotsay, arotsay, arotsay. Ny afonao. Ray minitra sisa. Arotsay, arotsay.
Miafno. Amen. Arutai. Arutapai. Miafno. Arutai. I do. Bad news. Bad news. Miafno Jesus. Arutai. Arutai. Mangeta etanya. Amen. Anataya. Arutai. Fenu Jesus. Fenu niafno san. I tenu niafno. Arutani niafno. Arutani niafno. Anyanarani. Jesus. Misavatra tsekenao tsony. Afao ny tenanao androany. Aza miandro délivrance avy ety amiko foana fa ianao mihitsy no anafaka ny tenanao androany. Nahoana io tsy fanananasa io no anapaka aminao. Aza ekena. Anome vavaka atao a zavatra ataonao androany dia zao anapotika ny hery manapaka ny anatinao any. Amboarina kely ny son azavady. Zao ny vavaka atao. Raha misy fanapotena ny fivelomanao, tsisy mety zay ataonao tsy avy amin'Andriamanitra eo fa asan'ny devoly eo. Zao ny lazainao androany ary Satana zay manakana ny fidiram-bolako. Tsy manapaka ato anatiko ianao, miongotra ato anatiko ianao, dorako amin'ny afo ianao. Atao inona azafady? Amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao zany androany rehefa miteny tenena amin'ny fahefana. Ry Satana, ianao zay manakana ny zaza ato anatin'ny kiboko, dorako amin'ny afo, tsy manapaka ato anatiko ianao. Androany miala ato anatiko ianao. Ry Satana, ianao zay miazona ny vadiko any amin'izao tontolo zao any amin'ny fiainany ratsy any amin'ny vehivavy any, tsy manapaka amin'ny vadiko ianao, dorako amin'ny anaran'i Jesosy. Zay ny atao hoe komba androany. Tsy manapaka eo amin'ny fidiram-bolako ianao, tsy manapaka eo amin'ny fiainany mivady ianao, tsy manapaka eo amin'ny fahasalamako ianao. Adreseo amin'ny Satana ny vavaka, ny zavatra teneninao. Iza zany no itenenanao androany? Ity zavatra resako ity zany tsy hoe iresaka amin'Andriamanitra ianao, fa iteny amin'izy ianao. Ianao tsy hoe miresaka amin'ny Satana fa miteny amin'ny Satana. Tsy mitovy ny miteny sy miresaka. Miteny aminy hoe tsy manapaka ato anatiko. Afao ny tenanao androany raha lasa labava. Rehefa avy eo za nampy anao tena hivavaka ho anao za rehefa avy eo, fa ianao mihitsy aloha teneno izy androany, iala eo amin'ny fiainanao, tsy manapaka amiko ianao. Amitra ao tananao ny vatanao androany manomboka any tampon-dohany hatrany amin'ny tongotra ho any hoe miala eo amiko ianao. Tsy manapaka amin'ny fidiram-bolako, tsy manapaka amin'ny fivelomako, tsy manapaka any amin'ny zanako. Reo zavatra tantarainao aminay ao ambony ao reo, io ny tenenao androany tsy hanapaka anao. Fa ao anatin'ity vavaka ity tokony hisy devoly miala. Rehefa ianao tompon'ny tenanao mihitsy no miteny hoe tsy manapaka ato ianao, na hiteny azy hoe zay tsy hiala, ianao ny tompon'ny tenanao, manana zo ianao hiteny amin'ny hoe miala ianao. Tsy vitan'izany fa ianao koa efa nanolotra ny tenanao ho an'i Jesosy, manana zo ianao hiteny amin'ny miala eo amin'ny fiainako ianao. Misokatra ny lalam-bola eo amin'ny fiainako hoe, misokatra ny fidiram-bolako, tsy manapaka eo amin'ny fidiram-bolako. Tsy manapaka eo amin'ny fidiram-bolako ianao, miala eo amin'ny fidiram-bolako ianao, tsy manapaka ianao, miala tanako ireto ianao, miala any amin'ny point de contact any an-tranoko any ianao. Satria nanay na nipazany olona zavatra any an-tranonao any dia nikatso ny fidiram-bolanao. Miala any amin'le point de contact any an-trano any ianao, any an-tsena any ianao, any amin'ny toeram-piasany, tsy manapaka ianao. Vavaka aleo zany tsorona fa tsy vavaka tianao ataonao ity, fa ady. Amen na? Ady zany tsy miteny tsotsotra ny olona rehefa miady sady tsy miome, fa kombany ataonao androany. Zay gadona lefa niteneniko aminareo reny eo ampiteny zava-maneno ray roa telo. Ry Satana, tsy mahazo manapaka eo amin'ny fiainako anao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahazo manapaka eo amin'ny tokantrano, tsy mahazo manapaka eo amin'ny falimpoko, tsy mahazo manapaka eo amin'ny azakipony tsinao, tsy mahazo manapaka eo amin'ny fidiram-bolana ianao amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahazo manapaka eo amin'ny tokantrano,
famanjanako, ny ankoronako, eo amin'ny fahasalamako, tsy mahazo manapaka ny fiainako anao. Miala ato anatiko, miala ato anatiko, miditra ato anatiko, toraka amin'ny afo, toraka amin'ny afo, toraka amin'ny afo, miala ato anatiko, miala ato anatiko, miala ato anatiko, toraka ato anatiko, ny fanjakana Satana, tsy azona tapahana ny fiainako amin'ny anarana Jesosy, toraka amin'ny afo. Mety zao, mety zao, mety zao, mety zao. Toraka amin'ny afo, toraka amin'ny afo. May. Mety zao, mety zao, mety zao. May. Miala amin'ny Satana, miala amin'ny Satana, miala eny amin'ny tongotro, miala eny amin'ny tongotro, amin'ny anarana Jesosy. Miompitra, miala. Amin'ny anarana Jesosy. Refunka amin'ny afo, ny fanapahana Satana, ny fanapahana tekoa, zay manapaka eo amin'ny tokantrano, zay manapaka eo amin'ny tokantrano, amin'ny anarana Jesosy, amin'ny anarana Jesosy. Miala, miompitra. Satana, miala tanatiko, Sy manaika Satana hoe nanapahana ny fiainako, fa miala eo amin'ny fiainako ianao. Sy manaika Satana, nanapahana eo amin'ny fiainako, nanapahana eo amin'ny tokantranoko, nanapahana eo amin'ny asako, nanapahana eo amin'ny fidiram-boloko. Sy manaika, fa miala tanatiko anao, miompitra tanatiko anao. Prêtre, may, amin'ny anarana Jesosy. Sy manaika nanapahana tsona Satana, sy manapaka fiainako tsony, ny devil amin'ny anarana. Sy manapaka ato an-tsaiko ianao, sy manapaka eo amin'ny ara-bolako ianao, sy manapaka eo amin'ny fivelomako ianao. Tsy manapaka eo amin'ny fiainako tsony ianao, amin'ny anarana Jesosy. Tsy manapaka eo amin'ny fiainako, tsy manapaka eo amin'ny vanim-poko, amin'ny anarana Jesosy. Sy manapaka eo amin'ny fahasalamako ianao, tsy manapaka eo amin'ny fahasalamako ny devil, amin'ny anarana Jesosy. Tsy manapaka eo amin'ny ankohonana, amin'ny anarana Jesosy, amin'ny anarana Jesosy. Rany Jesosy, fatorana amin'ny rany Jesosy, ny vavy, rany Jesosy, ny vavy amin'ny anarany Jesosy. Anampy anao amin'izay anome aloha zavatra ho teneny avy ireny zao. Ry Satana tsy manapaka amin'ny fiainako ianao, tsy manapaka amin'ny fiainako ianao. Any Jesosy Any Jesosy novidiany Jesosy tamin'ny rany, novidiany Jesosy tamin'ny rany. Mahafantatra ny mariny ianao ry Satana, mahafantatra ny mariny ianao ry Satana, tsy afaka hiady amin'ny fahamarinana ianao. tsy afaka hiady amin'ny fahamarinana. Any Jesosy tsy manapaka eo amin'ny fiainako ianao, manapaka eo amin'ny fiainako ianao. Miala amin'ny fiainako ianao, miala eo amin'ny fiainako ianao. Ry fanahy ratsy, ry fanahy ratsy, miala ato anatiko ianao, miala ato anatiko ianao. Fanahy maloto, fanahy maloto, zay manapaka eo amin'ny zay fiainako, manapaka eo amin'ny fiainako. tsy manapaka intsony ianao Tsy zao, manapaka intsony ianao, amin'ny anaran'i Jesosy. amin'ny anaran'i Jesosy. Miafo ato anatiko ato, miafo mandoro anao, andoro anao, zao de zao, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Avelatsika ny akon'izay teny izay. Aleo izy zara sachet mpiandry be dia be zavatra itrangy eto androany, aza mbola mieritreritra andeha ody fa vao manomboko zao ny komba, manomboka sady izy zany. Avy reno ry Satana,
tsy zakanao ny atao anatiko tsy zakanao ny atao anaty fanandray afo azao fanandray afo afo avy amin'ny Jesosy afo avy amin'ny afo n'Andriamanitra afo n'Andriamanitra tsy manapaka intsony tsy ianao manapaka eo amin'ny fiainako eo amin'ny fiainako saraka amiko ianao saraka amiko anao miala eo amin'ny fiainako ianao miala eo amin'ny fiainako anao tsy mavita ny misionao tsy ianao mavita ny misionao tsy mavita ny asanao tsy ianao mavita ny asanao ianao Jesosy no manapaka Jesosy no eo manapaka amin'ny fiainako eo amin'ny fiainako amin'ny fahasalamako eo amin'ny fahasalamako ara-pitiavako ara-pitiavako ara-bola ara-bola ara-panahy ara-panahy Jesosy no manapaka Jesosy no manapaka Satana maya ianao zao maya anao zao maya ianao maya anao misy afo ato anatiko tsy afo atao mandoro anao mandoro anao malemy ny tananao zao votsitra ianao votsitra eo tananao a votsitra eo tananao a ry Satana zao de zao aza mitenenina tsony aloha may izao mitsoniky izy zao be dia be aminareo reo no afaka androany ay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 a afo 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 avereno ry Satana ianjeran'ny afo ianao afon Jesosy ato anatiko ato afon Jesosy raisiko zao mandoro anao ry Satana tsy manapaka tsy manapaka eo amin'ny fiainako ianao eo amin'ny fiainako amin'ny anao ara-pitiavana amin'ny ara-pitiavana amin'ny ara-bola amin'ny ara-bola amin'ny asa amin'ny amin'ny asa ara-panahiko amin'ny ara-panahy tsy manapaka ianao tsy manapaka maya ianao zao maya anao ry zao Satana ry Satana misy afo misy afo ato amin'ny fanahiko ato amin'ny fanahy tsy zakanao tsy zakanao misy afo misy ato afo anaty kiboko ato anaty kiboko ato anaty kiboko ato anaty kiboko misy afo misy afo afon Jesosy afon Jesosy tsy manapaka tsy ianao manapaka anao amin'ny anaran Jesosy amin'ny anaran Jesosy aza mivavaka itsony zay micro kely aho enoko ny zavatra tenenina tsy zakany tsony a tsy zakanareo tsony io Satana androany ianao feno afo n'Andriamanitra tsy zakany devoly tsony ianao zao waptombo itsika andray ny afo hidina ny anatinao amin'ny alalan'ny favaka avereny Jesosy io ary tsay ny afonao ato anatiko fanapaka amizay a fanapaka amizay anapaka amizay a anapaka tsy amizay ekeko itsony tsy ekeko itsony mananapaka fa ianao Jesosy fa ianao Jesosy manapaka eo amin'ny fiainako no manapaka eo amin'ny ary fiainako za koa manapaka ary za koa manapaka eo anatin'ny Satana eo anatrehany Satana zay teneniko no mitanga zay teneniko no amin'ny mitranga anaran Jesosy amin'ny anaran Jesosy na inona na inona na inona asan'ny devoly asan'ny devoly tsy famosavina tsy famosavina herina lefany olona herina lefany eo olona amin'ny fiainako a eo amin'ny fiainako may zany zao may zany zao ireo fanahy ireo fanahy avy any anaty avy ranomasina any anaty ranomasina renirano renirano ony fary fasana fasana tendrombohitra tendrombohitra eo amin'ny fiainako eo amin'ny fiainako may io zao may zao amin'ny anaran Jesosy amin'ny anaran Jesosy aza miteny tsony zavatra itranga eto zao tia maly izy fa tsy mavita hatramin'ny ankizy eto afaka daholy androany hatramin'ny ankizy afaka daholy androany averena ry Satana tsy zakanao tsy zakanao zao fifadikanina izao zao fifadikanina izao votsitra amizay ianao zao tsy azo ny tazomina itsony volery Satana
Satana. Ry Satana. Ny fidiram-bolako. Ny fidiram-bola. Voasaka anao tsony. Tsy voasaka anao tsony. Ny fivelomako. Ny fiveloma. Tsy voasaka anao tsony. Tsy voasaka anao tsony. Amin'ny anaran Jesosy. Amin'ny anaran Jesosy. May Satana. May Satana. May ny atotoanao Satana. May ny atotoanao zao. Ay, ratsika androany. Averiny ry Satana. Satana. Efa lera fandehananao zao. Efa lera fandehananao zao. 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 Lasanao mandeha. Lasanao mandeha. Miala eo amin'ny fiainako anao. Miala eo amin'ny fiainako. Miala eo amin'ny fiainako anao. Miala eo amin'ny fiainako. Zao de zao. Zao de zao. May anao. Sy ny miaramilanao. Sy ny miaramilanao. Tsy vitanao ny asanao. Tsy vitanao ny asanao. Ry Satana. Ry Satana. Avy any anaty renirano. Avy any anaty ranomasina. Ranomasina. Torapasika. Torapasika. Plage. Plage. Fasana. Fasana. Avy any anaty tany. Avy any anaty tany. Eo ambavahady. Eo ambavahady. Ambaravarana. Ambaravarana. Eo an-tampon-trano. Eo an-tampon-trano. Nataiza nataiza. Nataiza nataiza. Nandefasana anao. Nandefasana anao. Nandrana anao. Nandrana. Eo amin'ny fiainako. Eo amin'ny fiainako. May anao zao. May anao zao. May anao zao. May anao zao. Amin'ny anaran Jesosy. Amin'ny anaran Jesosy. Aza miteny ray. Ela loatra zay. Hoany 6 novembre. Zaka ny tsony. Tsy zaka ny tsony. Tsy zaka ny tsony. Tsy zaka ny tsony. Raha mpiara-miasa sy zay mpiandry. Afaka miasa roatra ianao tsy ao anatin'ilay tokony asa dia. Tompo anafaka anao androany. Lay anjely tonga omaly teo amin'ny altara. Amen, amen. Mihetsika eto zao. Ya. Lay anjely tamin'ny fotoana nanakanana ny altara. Manafaka eto zao. Amen. Lay anjely niaraka tamin'ny lehilahin'Andriamanitra Papa Ertina omaly. Manafaka eto zao. Ilay manome tany amina miliara. Ilay manome télé sy radio. Amen. Vao ny olona Jesosy zao. Amen. Avariny ry Satana. Ry Satana. Tsy vitanao tsony ny mamaly. Tsy vitanao tsony ny mamaly. Tsy possible itsony. Tsy possible itsony. Tsy possible itsony. Tsy ho tsarovana mandrakizay ianao. Tsy tsarovana mandrakizay ianao. Eo ianao. amin'ny fiainako. Fiainako. Eo amin'ny fiainako. Eo amin'ny fiainako. May ianao. May ianao. May ianao. May ianao. May ianao. Ry Satana. Ry Satana. May ianao. May ianao. Mivaly fatorana. Namatorana reo anahy. Matorana. Am'izao ora izao. Am'izao ora izao. Afaka zao. Afaka amin'ny anaran Jesosy. Amin'ny anaran Jesosy. Mirehitra ianao zao Satana. Mirehitra ianao zao Satana. Mirehitra ny herinao. Na velona ianao zao. Velona ianao zao. Sandrato ny tananao dia aza miteny. Eny izy fa andeha. Tsy zaka ny tsony. Ao atoseho amin'ny vavaka amin'izay afao amin'izay ny tenanao hoe miala eo amin'ny fiainakanao alefaso. Feokira alefaso. Afaka amin'izay aho. Miala amin'izay Satana. Tsy mahazo manjaka itsony. Tsy mahazo manapaka. Tsy sarovana itsony. Miala amiko. Zodinao. Manodidinao aho. Miala amin'ny anaran Jesosy. May amin'ny anaran Jesosy. Roako. Mandao aho. Roako. Miala amiko. Amin'ny anaran Jesosy. Manodidinao aho.
Tawa ianao zao. Roaka ianao zao. Amin'izao minitra zao. Amin'izao sekonda zao. Mivoaka ianao. Miala ianao. Zao dia zao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Zao dia zao. Mandawa ianao. Miala avy tanàna amin'ny anaran'i Jesosy. Miala. Miala. Voaka. Mai. Amin'ny anaran'i Jesosy. Roaka. Zao dia zao. Tsy manapaka. Verina intsony amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahazo manam-pototra intsony. May amin'ny anaran'i Jesosy. Lavitray amin'ny anaran'i Jesosy. Mandao ahy io zao amin'ny anaran'i Jesosy. Zao dia zao. Zao dia zao. Voaka ao anatiko ao. Voaka any anatin'ny kiboko any. Voaka any amin'ny saiko amin'ny anaran'i Jesosy. Anampy anao amin'izay aza aho. Anampy an'izay efa nataonao teo. Raha Satana fantatrao fa tsy misangy aminao zay. Avelao io fiainany olona eo. Tahaka ny namatoranao azy dia mamaha azy aza aho. Vako ny fatoran'izay nofatorana tamina resaka tsatoka ara-pitiavana maneran-tany na entona amin'izay en ligne amin'izao. Fatotra amin'ny resaka fitiavana, amin'ny resaka fanambadiana, ka tsy avela hanana tokantrano nofatorana, tsy avela hanana tokantrano na lehilahy na vehivavy, tsy avela ifamerina ihany koa amin'ny tokantrano fanosarahana, tsy avela ifankatia ihany koa nefa miray trano na lehilahy na vehivavy, na iza na misavina ny tokantrano, na misavina ny tokantrano, na misavina ny tokantrano, na iza nisy namisavy ny ara-pitiavana, na misavy ny tokantrano, ian'izay raha ny afo fanaratsy io zao. Dia manao veloma ianareo miala aminy a amin'ny maharay anahy ato an-trano miandra ny fanandro reto olona ireto dia mandroaka ny ambodia hiala eo aminy. Sy azo ataony manohatra an'izany teny izany. Manisa 7 dia isaky nisa misy afo milatsaka. Zay tratrana mosavy ara-pitiavana, mosavy ara-tokantrano, ary zay manohatra ny anjaran'ny afo bebe kokoa. Afahana miaraka amin'ilay olona nofatorana niaraka taminao any mba tsy mpamerina aminao, mba tsy trambana aminao. Zay olona anjara vao teninao ny fatorana any dia atao iaona aminao. Manisa 7 azao. Zay vehivavy na lehilahy nokorontanina ny ara-pitiavana, nitsatoana ny tokantrano, na misavina izy tsy hanambady, na misavina izy sarabady, na misavina izy ho amprafesina, na misavina izy tsy ho tiany vadiny. Manisa 7 azao. Na misavina izy saraka, na misavina izy tsy hiteraka, na misavina izy tsy hampinono ny zanany, na misavina izy ho afa-jaza sy ho faty zanaka anaty kibo. Mety le olona miaraka tamin'ny tany alony na misavy azy, na le olona miaraka amin'ny vadiny no mamisavy azy, rafozany no mamisavy azy, ranony no mamisavy azy. Manisa 7 ah. Dia ery vaika eto ny fanafahana. Saky ny manisa dia misy afo. Misy afo. Le olona mianjera fa ny volo miala. Milatsaka anaty vavany eo ny afon'Andriamanitra. Na inona fanatotra anaterina na pitsatoany, na omby na osy na bengy, na akoho, na ranon Jesosy manafaka eto. Nomboka ny isa amin'izao dia nomboka ny fanafahana. Ray, misy afo milatsaka. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ambarako fa afaka io olona io.
mioka mando izy dia miala dolo ilay herina matotra azy rehetra. Vavaka eto ho olona no somparana ny fidiram-bolany, ny fidiram-bolany, ny fivelomany mihitsy no somparana, nasiana nkasomparana ny fivelomany dia lasa mikatso ny fidiram-bolany, tsy miditra ny vola. Asiana problème ny asany, nasiana reo problème ny asany Satana, nasiana reo problème ny fivelomany. Isaky ny miasa izy dia rava asy, izay fitaovana ampiasainy simba. Nisa fito isaky ny manisa dia misy afo milatsaka amin'ireo olona manana blocage amina fivelomany, asa fivelomany ka mitondra fahantrana. Ry Satana tsy zakanareo ity, anisa fito isaky ny manisa dia misy afo milatsaka. Tsy azonareo sakanana tsony ny fivelomany, ny asany, ny fidiram-bolany, ny olona miara-miasa aminy. Mivoaka daholo ny secretnareo zao. Ito miraiko bajajo ray Pasteur Isidore miteny eto amin'ny anarana Jesosy. Ro zavatra mitranga amin'izao fotoana zao any ho any amin'ny fiainana ho any. Telo tahaka ny Mosesy ary Yarona tena mitenibohatra zao eny amin'ny fiainana ho eny, eny ilay refidima mandresy ena ho any. Efatra dimy na amin'ny isaky farany diso batterie any eny mafimafy. Fito fanafana akataoko fatelo manala ny fanainy fahafatesany izay nalefa taminao. Oeto aty na iza ato nasiany olona fanaina fahafatesany ka voatendro faty amina daty anankiray izay efa fantatra any amin'ny tontolo ara-panahy. Vononareo ahoana izy? Ataoko afajazy io. Afajazy ovina? Afajazy ovina? Afajazy ovina? Vina izy nataonareo afajazy? Anty volanty. Fa izy anganareo? Fa izy nareo io? Inako be fanontaniana. Valio fotsiny zany. Io valio ny fanontaniako. Tsy zakanao ny anjely miasa eto amin'ny fanainy voninahitra, anjelin' Jesosy Kristy izay mikapanao amin'ny sabatra voatsoka amin'ny tranony. Iza ianao iza? Tsy mbola mianjera aloha fa iza fotsiny ianao? Iza ianao? Amono azy. Avy aiza ianao? Avy aiza? Avy any tsara rano ambony. Tsara rano ambony? Iza ny naniraka anao? Iza ny naniraka anao? Rafivaviny. Miaraka amin'ny vadiny zany? Taloha. Teo viny, inona ny nataonareo tamin'ity olona ity? Inona? Sary nalainay, sary. Dia nataonareo aiza? Sary nataonay fatorana ihany. Aiza? Fatorana ihany kakazo bavata be. Aiza io? Aiza? Anaty ala be any. Ny anjelin'Andriamanitra zao tononoko amany zany fatotra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Dia venjera amin'ny tany ny fatotra. Ity olona ity zao afaka ary tsy afa-jaza tsony izy. Manao loma dia mioka mandoa, tsy mitranga amin'ny tsony zany zao ary tsy matinareo tsony izy. Mioka mandoa sady afaka
Ary na iza niza koa ao ovonona soafana ny zaza anaty kibona. Ny anjelin'Andriamanitra tonono kikasika anao ilokalize ny toerana nasiana ny acte prophétique naminonanao. Na iza nisy tadiny fatorana miaraka amin'ny sarinao, volonao, angofonao any anaty ala any anaty rano any. Ny anjelin'Andriamanitra tonono kilokalize io toerana io ary anafaka anao zao. Misy olona amizao mahita fa mivoaka avy any anaty ala izy. Ahoana? Mbola hijanona? Teny an-daoly ny namanao rehetrarehetra eto andeha daoly. Iza daoly ny namanao eto iza daoly. Iza daoly ny namanao eto iza. Iza daoly ny namanao eto iza. Iza daoly ny namanao eto izy. Misy lehibe no anao eto sa tsisy amreo namanao reo. Manisa telo dia bara na fahafatesana sy fahafahanjazy sy famonona zaza efa teraka. Manisa telo dia barakay fahafatesan'ny zaza anaty kibo sy fahavanonan'ny zaza anaty kibo maty sy zaza rehefa teraka dia maty. Manisa telo dia barakay zany amin'ny zaza sy ny reniny. Ray roa telo. Sotra Jesus. Nizaniza be voky eto ahitombony zaza anaty kibony ary teraka soamantsara. Nizaniza mikarakara mariazy hiomana am'izany teo tanteraka soamantsara. Ny fidiram-bola rehetra ampandehanana tsara daoly. Amen. Na izaniza koa na misaviany fianakaviany any no ankalana azy tsy fitiavany. Tonono ko afahany Jesosy eto izy zao. Amen. Avere ny fidiram-bolako. Ny fidiram-bolako. Misokatra tsara zao. Misokatra tsara. Misokatra tsara zao. Misokatra tsara. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Eny tsara, eny tsara. Tsy mahery no le miaraka amintsika ireo fanahy nalefa anakanana ny fidiram-bolanao. Amen. Tsy maresy lahatra na tsara ny famalinao zao. Amen. Tsy mahery no le miaraka amintsika fanahy nalefa namelezana ny fidiram-bolanao. Amen. Vitsorako ny herin'Andriamanitra nafaka anao zao. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Avy zao manapaka amin'izay aha. Manapaka amin'izay. Lehibe loatra ny Andriamanitra. Lehibe loatra ny Andriamanitra. Manapaka amin'izay aha. Manapaka amin'izay aha. Manapaka amin'izay aha. Manapaka amin'izay aha. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Kamafy amen. Amen. Tain'Andriamanitra. Terany tompontsika dia brava. Terany tompontsika dia brava. Haleluya! Idao idiran'Andriamanitra idao itsangantsika anome voninahitra n'Andriamanitra. Haleluya! Idao tsika hisaotra n'Andriamanitra sady andio anazy ato anatin'ity hiri ity dia ataovy tsara ny fiderananao mezantsika voninahitra n'Andriamanitra. Haleluya! Soranay ny Andriamanitra mahery. Haleluya. Soranay ny Andriamanitra mahery.
Hallelujah. Sorana faya nonu mapandese. Zainit. Sorana faya nonu mapandese. Isle Mayeri. Jesus. Maheriana. Jesus. Hallelujah. Mahere. Mandesi. Mandi wanta sauce. Hey, hey. Les enfants d'Ina want the sauce. Let's get it. Sorana nande mani tema yere. Nafasava now. Sorana nande mani tema. Nafasava now. Sorana nande mani tema yere. Nafita ina. Sorana nande mani tema yere. Nafita ina. Sorana faina no panes. Sorana faina no mapandese. Hallelujah. Sorana faina no mapandese. Yoya. Sorana faina no mapandese. Hallelujah. Maheri. Jesus. Maheriana. Mandes. The busy over. Hallelujah. Terawis fatsara. Teraw fament kazan. Teraw fayizin tipin fiderana. Wokan fandia now. Wokan fafa now. Anambaran fiderana Jesus. Islena na faga na toa natna izin. Nanala na toa natna lavak. Jesus nenaran. Yisa tsara nenarani. Yisa tsara nenarani. Woo! Hasantana now. Oko fandin unlavagan fandia now. I say we meet. Fanatau iterante sosenal. Ay. Kani mambo sekwembo zamba timba. Kani mambo sekwembo zamba timba. Hallelujah. Kura kawan Jesus. Hallelujah. Averenzo manapa kama no mkaizo. Manapa kayo na tren reweri mais darit. Manapa kam nyaretna. Manapa kam nyaret. Zetenen kutia yekeni. Manapa kam vula. Manapa kam shenana. Miai na mfana pa na mano mkaizo. Chuta pa de vulitsunya. Fazano anapa kaza mano mkaizo. Amne nara Jesus. Amen.
tsy mahazo reraka ety an-tanin'ady ianao. Efa any anatinao ny fanahy ny vavaka izao, sa tsy zay? Fanahy ny vavaka. Manomboka izao, aza bidinina ny tanana, aza malemilemy ara-panahy izany. Fa fotoana izao efa akaiky ny tompo a. Fotoana izao matanjaka ny ara-panahinao ary alohan'ny fiavian'ny tompo, mba tsy resy ianao mody any an-danitra any, fa mandresy ianao. Fidiram-bola rehetra misokatsokatra daholo ary misokatra be daholo, midanadana be daholo. Amen. Tanao ny tompo a. Etsy amin'ny réceptionniste ny maka rendez-vous iaonana aminay na latsinainy na larobia, dia amin'ny 20 ny fotoana isan'andro manomboka latsinainy talata larobia lakamisy isaky ny amin'ny 20, dia aorinan'ny fotoam-bavaka ny fandraisana olona. Lakamisy alina alim-bavaka miditra amin'ny 7 heures alina. Alarobia zao miaina amin'ny fanapahana. Zay séminaire alarobia zao. Rehefa sabotsy hoenty daholo hatramin'ny zaza madinika any an-trano any, dia any ambony any daholo zany, efa sina bafla, efa mitondra bafla avy tany an-trano ao ampiasaina ao ambony ao rehefa sabotsy, dia any daholo ny ankizy rehetra rehefa sabotsy. Fiara-miasantsika manaraka seza, mila pina ny seza satria nisy seza efa niramina ao maly dia efa naverina le seza, dia zay any fiara-miasa ilaina amin'izao. Écran plat anankiray dia ina mozy ty seza. Mbola tsy androany miresantsika zay dia lazaonina manao manapaka amin'izay tsika hoe fidiram-bolanao misokatra be mihitsy hoe dia voly tsy manapaka aminao zany. Amen ve? Aorinany amin'ny enina zay vao sakafo. Matetika mongo rehefa mody ohatry zao dia efa zatra mina. Misy taona variana fa izay bevoka moa dia minana hanina tsara, fa amoaka zaza ianao aorina kely any. Fa zay tsy bevoka dia mba mifady daholo izy. Samy manao zay vitany, fa ny tena zava-dehibe dia manao 30 andro ohatranay. Dia zay manao 30 andro mba manoratra anarana etsy na ny anaranao fotsiny tonga dia soraty demeo eo dia angoniny zareo mba tsy hanaovantsika filaharam-be eo, tonga dia efa soratanao dia apetraka ao fotsiny dia ataovy tsisy diso. Tsy mila photocopie-na karapanondro na certificat de résidence, fa dia anarana fotsiny ireo olona dia efa ample izy, fa zany mila le izy. Amen ve zany izy? Voatavy ianao teto androany, rapitso amin'ny 20 fotoana manaraka dia eny ambaravarana eny zay manao velomanao, ampifaliana tsara, atsangano ny tanany rehetra ndo hisotra ny tompo tamin'ny fotoana teto androany azafady. Raha eo mankasitraka anao zay, sotranao zay fa natosiky ny teninao zay anandra-tanana tsy vizany, hiditra amin'ny tontolo ara-pana, andresena ety an-tanin'ady. Efa azonay le fanahy ny vavaka ary tsy hanapaka aminay tsony ny asany maizina. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Manana tompo fa manana niovany fiainako tompo tao amina zinane ninananandreana siroto izaony fiainako latonsy tao amina. Ambarao ny fomba an'Andriamanitra raha andeha dia fantatry fa mombana ny fahafenon'ny fitahin'i Kristy. Raha andeha ianao dia fantary fa mombanao fahafenon'ny fitahin'i Kristy. Mahomby isika teny fanaovantsika veloma misokatra tanteraka ny fidiram-bola.